Andoi ary ilitsika mendrika andera. Mendrika ny dera sy ny atsa asandratragny tananay ho anao mba ho voninay Iara ilitsika mendrika andera. mendrika ny dera sy ny atsa sy ny atsa asandrato azy ny tananao, asandratray ny tananay. Asandratray ny tananay ho anao mba ho voninay Fa tsara ianao. fa tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raio. Alleluia. Ho anao ny dera ry Andriamanitra ay. Ho anao ny dera sy voninahitra ary ny ata sy ny saotra rehetra Jesosy. Mendrika ny dera. Mendrika ny dera sy ny atsa Amin'ny firaisan-tsaina nanandratantsika ny tanatsika. Asandratray ny tananay. asandratray ny tananay ho anao mba ho voninay izao mendrika ny dera sy ny atsa asandratray ny tananay ho anao mba ho voninay izao fa tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy Lazao ihany. Fa tsara ianao. fa tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao Ao anatin'ny feokira dia asandratony vavakao. Lazao ny fahatsaràn'Andriamanitra sy ny fahalehibiazany. Raio, tsisy azoarina aminao. Ianao tompony nahatonga na eto izao izay ratsy indrindra. Nangononao Andriamanitra tompo. Hoentinao amin'ny fahatsarànao. Zany manambara fa tsara ianao. Zavatra tsy hain'olombelona atao, hainao atao. Zavatra mety tsy vitan'olona, mihoatra n'izany ny vitanao Andriamanitra. Satria lehibe sady tsara ianao. Asandratony feonao fa tsara ianao. tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy Mbola tiky ihany ianao milaza farany. Fa tsara ianao. fa tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy Fa tsara ianao. tsara ianao mahagaga tsara ianao Fahatsarànao Andriamanitra. tsisy mitovy aminao tsisy
boty andre ty tanana mafy ho azy ava. Halleluja. Halleluja. Amen. Tsara ny tompontsika. Ary fantatry fa eto izy androany. Amen. Fantatry fa eto izy androany. Naiza angonandrona telo amin'ny anarako ny teny tompo dia ho fovoany aho. Tsy anarana hafa no antsontsika eto fa ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Halleluja. Raha mivoretitsay Jesosy dia fantatray fa eo ianao, eto ianao, manome voninahitra anao tanteraka tompo. Halleluja. Ary fanatrehanao no manovanay ho tanteraka ho amin'ny fantanterahana Andriamanitra. Raha mivory eto isika aminy anarany, eto izy, eto izy, eto izy, manatrika ny mandringa jamba malemy, nijaly uriteny, eto izy, eto izy, nerini manadiwanao, hitayanao, hitayan, hanasitrananao, hanasitranao. Tsika ho an'ilay mpanjaka ny voninahitra. Eto izy, eto izy, eto izy, manatrika ny mandringa jamba malemy, nijaly uriteny, eto izy, eto izy, nerini manadiwanao, hitayanao, hitayan, hanasitrananao, hanasitranao.
Avereno ihany. Jesus. Amen. Eto amin'ny fanatrenanao izay. Afaka mitondra izay rehetra tianao anatin'ny Jesosy. Anao ny fotoana rehetra Tompo. Alléluia. Las hommes fianno. Jesus. Afaka hanovana andeha amin'ny lalana sy fahamarinana Jesosy. Halleluja. Ary fantatry fa eto ny fanahinao tonga soa ianao fanahy masina. Efa teto foana ianao. Fantatry fa manotrona izao fivoriana izay arahana izao aminao izao ianao fanahy masina. Tonga soa ianao fanahy masina. Amen. Halleluja. Amanga ny fony tsirairay avy ianao, mikasika anay tsirairay avy. Halleluja. Fanahy masina tonga soa. Alohantsika rehetra ny toerana ny mirana. Andatsika rehetra hiara idera hamerina zay raha fiderana zay. Fanahy masina tonga soa ianao. Fanahy masina tonga soa etianao. Mandray ianao zahay laisoa ny toerana. Ianao nandraindray milano ny fonay fa maniry mba ny fanatrehanao. Fanahy masina
toerana ianao trandrainay milano ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanay avy mameno tanteraka fa etianao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao hitondraina fiainanay topao anatiko ao fanay masino mamiko indrindry anao avy mameno tanteraka fa etianao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao hitondraina fiainanao topao anatiko ao fanay masino mamiko indrindry anao Anaiky zay rehetra sitraka ao, anaiky zay rehetra ao am-pona ao ny fona tsirairay ao aza vela isana mafo ao anaty ao fa tsisy tokony toerana tompo tsisy tokony toerana fanamafisam-po ao anatin'ny fonay fa malefa mandray anao halleluja lazao ihany avy mameno anay tanteraka avy mameno tanteraka fa etianao afa-tsy anao hitondraina fiainanao topao anatiko ao fanay masino mamiko indrindry anao avy mameno tanteraka fa etianao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao hitondraina fiainanao topao anatiko ao fanay masino mamiko indrindry anao fanay masino mamiko indrindry anao fanay masino mamiko indrindry anao ite tanana mafy tsika halleluja manasany tompon'andraikitra manaraka mazahony toerantsika tompoko raisitsika ampifaliana ampity afatanana mafy a pasteur Jao Tatsika anao vavaka anankiray tompo mangetaetanao ampianaro mba hitady anao angeta etanao aniry anao aza velo voasarinkitry ny zavatra ao ny ainao atao ny fahagagana tanterahanao amin'ny herin'ny teninao aoka hoany aminao ny masoko tsy alany aminao ny foko ary amin'ny alalan'izao fivoriana andro ny arivo izao indray dia mba hifankahita aminao ary mba hiombona aminao tario a Jesosy ampianaro anatin'izany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy a Nazareta amen. Antsika hitehaka mafy tsara ho an'ny tompo alleluia mbola hirosotra antsika ao anatin'ny fahafahantsika mandamina ny ao anatintsika mba afahan'Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny fiainantsika. Nisy fantana misimisy olona tamin'ilay teo dia misy efa voavaly ary ny akabeazany efa voavaly avokoa anampy tsy hoe anampy fa mbola hitondra karazana
fanampinao ambadika na teny misimisy mba azahoantsika ny mahasamihafa ny zavatra be dehibe famaovao, fansorana, fanotronana, fanatrehana, fombana. Tena raha tsika samy pasitera sy tafavoaka anatin'le karazana voambolana dia ho mazamazana ny zaran'izany ny mpino. Alleluia. Genesis toko voalohany dimy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Présence. Teo ny fanan'Andriamanitra. Eo Andriamanitra. Fa mbola maizina ny tany, mbola foana ny tany, mbola tsisy endrika ny tany. Zany hoe eo Andriamanitra fa tsy voatery manao zavatra Andriamanitra. Zay le fanatrehana. Iny Andriamanitra amin'ny teny hoe eo a. Ny andino fahatelo anotrona amin'izay izy. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Nanomboka ny zavatra niova amin'izay teo amin'ilay toerana izay nanombany. Zavatra hafa indray ity. Ny olona dia mangetaeta ny ahafantatra an'Andriamanitra. Ny fanosorana dia anampy anao avy ao anaty, ahatonga anao ahalala an'Andriamanitra bebe kokoa. Ary indrindra hiepita ianao avy amin'ny fahalalanao an'Andriamanitra ho isan'ny olona fantatra Andriamanitra rehefa manomboka fantatrao ny ilay n'Andriamanitra. Zao zany, manantona ianao dia tompo izy ianao. Dia rehefa manomboka fantatrao hoe izy Andriamanitra, dia manomboka hitandrina ianao dia ao anatin'ilay fitandremana sy ilay fiovana, fitondratena, fihetsika, fiteny, fisainana. Ao anatin'izay ilay fiovana amin'ilay namantaranao an'Andriamanitra izay dia manomboka ho isan'ny olona fantatra Andriamanitra amin'izay ianao. Zao zany. Le mpanao fahagagana voalaza Maty toko fafito, ny tenenin' Jesosy fa mpanao meloka. Eo zany le tandremana be. Fa mpanao meloka saroma amin'ny fanosorana dia manao fahagagana. Ny mpanao meloka saroma amin'ny fanosorana dia manao fahagagana. Hitan'Andriamanitra fa mety mbola anaty ady ianao, dia nomeno ny fanosorana mba hi-encourager anao eny an-dalam-piovana. Zany hoe ny fahagagana iseho foana ihany fa Andriamanitra manantena hoe hiova ianao anatin'ny fiarahanao aminy. Ny objectif an' Jesosy zany mahatonga mbola mitranga ny fahagagana, misy mety ao nefa renao anatin'ny fonao any hoe misy tsy mety ao anatinao. Mampahery anao Jesosy hoe mandrosoa efa nakatoka ilay varavaranao aloha aoriana dia efa sokafaka ilay varavaranao aloha, fa any amin'ilay fiovanao tsika miaona. Dia ohatrany mahita ny tompo zany hoe aza manany amin'ny marary fa reny hovitaiko, fa ianao miova. Toy izay Jesosy miala amiko ry mpanao meloka, nefa ireo mpanao meloka ireo tonga teo aminy mpanao fahagagana. Aoka indray nefa tsy ataontsika tonga dia lasaka ray daholo re mpanao fahagagana, mpanao meloka daholo re mpanao fahagagana rehetrarehetra reny. Zay koa mbola mila ovaina zay, fa tsy voatery anie. Izy ireo nanantona an' Jesosy ireo ny voalaza fa tsy fantany. Ary izy le tsy fantany, any amin'ny Paoly ny fanamasina no mibitsika amin'ny valany. Zay mahafeno ny Baiboly. Raha vao mpiondana filazantsara ianao dia fanina. Satria ny secret ny filazantsara ny amin'ny epistily nomeny. Rehefa tonga fanamasina vao miteny fanamasina hoe tiany ao am-pon'Andriamanitra. Timoty faharotoko faharoa andify sivy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Vao manomboka dia hozy izy Paoly apôstôly ny tompo mahalala ny azy. Tonga dia voavaly le teny Jesosy tsy fantatro nareo. Toy izy Paoly misy rehetra le fantany. Ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Ny olona miala amin'ny ratsy tsy miteny hoe pasteur zany, olona. Satria tsy hoe pasteur ny dia miala amin'ny ratsy ho azy, na hoe tsy ara-paratsiana. Tsy maintsy sarotiny ianao ary miandry Jesosy ny fijoroanao. Ny olona miala amin'ny ratsy manonona ny anaran'ny tompo
reo le azy sady fantany. Raha miteny zany tsika hoe an Jesosy dia tsy afaka miteny an'izay ianao fa izy no afaka miteny hoe azy ianao. Satria raha ianao no miteny izy akony tsy dia ianao ve dia hiteny hoe tsy an Jesosy mba resaka tsy amintsika atao trano ato tsisy hiteny an'izany hoe za rahalahy rehefa teny nandika dia ohatrany tsy an Jesosy rahalahy. To dia hoentinao fiombonina dia entina mbavaka manokana hoe fa ahoana rahalahy fa naninona ny antso naninona ny ministera fa tsika rehetra rehefa antaniana dia samy mba te hiteny avokoa hoe an Jesosy tompoka. Fa eto mazava be ilay izy, ny olona an Jesosy fananana an Jesosy dia olona novidian Jesosy, ary ny olona novidian Jesosy dia tsy tompony tenany intsony, manatompo, ary olona nametraka an Jesosy ho tompony. Rehefa mandray an Jesosy eo amin'ny croisade ny olona tsy ny olon-drony zoma sabotsy lahy tongava maro dia mandray an Jesosy ny olona. Rehefa tonga am-piangonana izy dia ampianarin'ny pasteur mba ametraka an Jesosy ho tompo. Manomboka eo amin'izay azavaina amin'ny mpino sy azavaina amintsika ty mpinotsika fa manamaso ianao fa tsy tompon'ny masonao. Dikan'izay io masonao io zany tsy azonao ampiasaina amin'izay hitiavanao azy fa ampiasaina amin'izay hitiavan'Andriamanitra azy. Tandreminy ny masonao, tandreminy ny fijerinao, tandreminy ny fomba fijerinao ny hafa, tandreminy ny fomba fijerinao pastera namanao, rahalahinao, tandreminy ny fomba fijerinao fiangonana zay an Jesosy. Any le rectifie-ntsika le fomba fijery. Aleo mangina dia aleo miforotra. Any amin'ny tompo ianao miresaka ary tamin'io mosa dia mitoroka koa mivavaka ataonao fa mahazo amin'ny tompo ao ianao. Hoe Jesosy tena tia misy tsy zakako ataony anina. Mahazo eo ianao. Tsy ny tsy zakanao no entinao ao fa ny ananganan'Andriamanitra an'izay olona mety hitanao fa mety sendra an'izay. Ary sao dia ianao koa nefa ny sendra an'izay ho eto koa ianao aloha. Mazava be zany, misy olona fantany, misy olona tsy fantany. Tsy ny olona mpanatrika seminaire ny fantany. Seminaire mo pasteur mivoaka hoe ianao ho fantany tongava maro. Tsy izay. Misy olona mpanatrika seminaire maraina ataondro riva, mifady anina maraina ataondro riva fa tsy fantany. Tsy aleo mikaly dia fantany. Miala amin'ny ratsy ny tiako tenenina. Fa maninona efa tandre tendrombohitra efa 10 andro. Fady anina 10 andro. Na 2 raza tsy nateloko. Ozon'ny tompo efa niala tamin'ny ratsy. Mamindra fa amindrapony mahatonga anao mbola tsy ringana mandraka androany. Fantatrao ve izy ianao le avy tokony kapaina tamin'ny 2023. Mety itenao za pasteur ela velona mifansoranao amiko dia taovy eo foana ramoko. Efa tokony tamin'ny 2023 tokony efa nikapaina fa Jesosy nijoro. Mbola omeheritaona io, mbola manantena amovo tsara io, amovo tsara io. Tsara ne izy io fa manondrana kely fotsiny. Alleluia. Mba tsika arana tena miaraka amin'ny tompo. Amen. Io nge tsara ozy Jesosy. Omeheritaona io fa amin'ny heritaona ohatr'izao io zao tsara fa nahabe ao fianaratso mbola tsisy ohatr'izany hatra ny amin'ny faritra manodidina. Tena iovy io ane. Tsara toetra be ne zao io io zao vao misokatra fotsiny mivavana tonga dia teny mamy be na ao an-trano azy. Miresaka mivady chéri. Maninona mahay loka. Nareo ma tsy mieritreritra fa tia am-piangonana nareo no tefena. Nijerevan'i Jesosy ny fiovantsika ary havana tsy aty am-piangonana. Ao an-trano. Ka ny amantarina hoe niovy ianao pasteur. Andeha ho tadiaviko ny zanako ao dia ho antaniko izy inona vaovao ny dada. Dia raha miteny dada eny dia mitondra bavaka anao izay. Satria tsy ny mpino no zaraintsika fitiavana fa ny ankonana sy mivady aman-janaka aloha ny fiainona câlin bisou zay tokony ho sahazo ao angondo. Alefaso ao. Zany ny tena izy zany reto. Maninona? Manjary hitenena andratsy ane corps pastoral avy eo. Manjala samaditra ny ankizy fa maninona? Satria tsy hitany ao amin'ny papa, le tena vrai papa, fa ny hitany papa ho an'ny hafa iny fatsoa anazy. Dia lasa any amin'ny zavatra tsy izy misarika ny attention anao mba ho any amin'ny attention anao fa ianao tokony hanome an'izay voalohany. Za efa mifady anina, za efa mivavaka, miola tamin'ny pasteur Rodolphe, andeha any ambanivohitra tsy manam-potoana ialao aminao. Androany nirahana amin'ny anaran'ireo zanaka rehetra izay mitady ilalao eraka aminao.
amboary ny programma ampiainanao mireta tora ilaina fa omoe fotoana ny zanako ndana mandaka baolina miaraka aminy ataovy misy teka amin'ny revidrevitra alova tsisy miala eto zany raha tsy miova enao miteny tsara Jesosy ozy ny ao an-trano satria maninona tsy hitan'le fahamamiany Jesosy entinao any ivelany tsy aty ivelany tsika riavana maneho an'izany ao an-tanàna aloha regle aloha ny ao an-tanàna fa resa be ny ao any an-danitsa ho an-danitsa izy ny ao an-trano ary tsy voaregle zay tokony ho reglena ny ao an-trano tsy midika zany hoe terena aza terena koa ny ao an-trano fa mody mandeha izy fa tsy hivavaka fa enao no amboarina matoa mety tsy mbola mety izy fa raha mety tsara ny fonao voatarika daholo ny zavatra rehetra amen dikan'izay tsika rehetra zany tokony isan'le olona fantany zay aloha zany voalohany tokony ho fantany ianao satria azy ianao ary olona miala amin'ny ratsy ahoana pastely le miala amin'ny ratsy miala findra toerana ohatrany hoe miala amin'ny trano miala amin'le trano ianao dia makany amin'ny trano hafa dia tsy miverina amin'le trano talohatsony zay ny atao hoe miala dia zay ny andrasan'i Jesosy rehefa nampahafantarina anao le tsy mety dia ataovy resy lahatra ny ao anatinao fa tena tsy mety matoa ny tenenin' Jesosy dia mandehanany amin'le fiainana mba hakasitrahany rehefa miteny Jesosy hoe ianao zale aza mora mitsaratsara olona fa tsy voatery ho marina nefa hitsarany sainao dia mba maneky an'izany teny mpanitsiny zany tompo zany vo indrindraindrindra raha ry pastery io moa izy tsy samy jery anazy fa vao moa izy fa vao izy io no miteny eo tena ohatrany tsy vitako zany mifeny saiko fa tonga dia mitsara azy foana dia hoe teo amin'i Jesosy zay fa ianao mety mieritreritra hoe dans le droit ianao anao an'izay fa mihitsika be ministère anao amin'izay fotsiny mihitsika misatra be tena zany ny tena hoe etsika eto mbola mihaona eto ho avy ny fotoana efa tain'Andriamanitra daholo rahalahy dia mbola mihitsika foana ianao satria maninona le saina tsy novaina ra-potoana tamin'ile nitenenan' Jesosy hoe tsy voatery ho marina ane zay saintsaina momba n'iny olona iny alleloia tsy kreto zao raha vao mahendresaka hoe pastera ianina ane ony to dia atsanony vavaka anao ataotsika avy alohan'ny ambadiky any zany resaka zany nanatrika angaralahy tsy nanatrika fa naminany ampiasainao amin'izany ve fa aminaninao ho ina nataony loha tany ambadika tany maminani mba handroso ny fiangonana fa aza mitsikafona an'izay tsy mety ataon'ny olona fa ny anao koa ampitsikafoniny ao isika reto ve afaka hita zavatra tsara any amin'ireo pasteur miaraka amintsika ireo misy manao an'izao misy mbola tsy mety manao an'izao tsy mitoy ty séminaire ty raha tsy manao an'izao daholo zay olona manatrika eto afaka hita ve ianao zavatra tsara napetraka le Andriamanitra ny fidy anao sy ny fidy an'izay pasteur zay ary io pasteur io tena tsy mitovy aminao mihitsy fa afaka hita ve ianao hoe misy zavatra tsara koa napetraka Andriamanitra ao amin'io pasteur io ka izy ane pasteur tena inony soloy ny fomba fiteny esory zay hitanao efa nitenen'Andriamanitra hoe tsy tiako leo tsika isainane ivorentsika dia teny hoe i pasteur ihany na tena tsy mety ihany na tena miloza zany dia ahoana ke ny réaction de Jesosy zany raha miseho eo izy itevy izy io midira fifalian'ny tomponao ianao ry mpanompo tsara sady mahatoky mahafinaritra be zany fifosanao zany fa miara-miditra ny an-danitra miaraka zany ve teneniny amba valio moa hoe inona ny tenin' Jesosy mivantana raha iseho izy eo presana pasteur ianao ataon'ny olona ohatr'izao eo daholo miaraka eo daholo dia inona ny tenenin' Jesosy malahelo izy satria iny resantsika iny anazy ane iny teniny akaikinao anazy ane iny misy olona zao any mety mipotra télé Facebook mampanao an'izao mihitsy inona ndray re zao ny teneniny anazy iny eto ambavaka tsy anjaranao no miteny hoe manina anazy mivavaha ianao ekipa reny ekipa tokony hoentina mambavaka mba tsy ho raraka ny fafambaraka satria corps du Christ ny cible amin'ireny fa tsy olona corps du Christ ny cible amin'ireny fa tsy olona tsika zany mila miompo misy olona tonga avany ohatry mpanao gazety na eno resaka zay fa ohatry ny vaky ny fiango dia mba hainao miteny angamba tsy hoe vaky le izy fa tsy avalianao ao fa mba tokony ho hainao satria maninona corps du Christ atsika io rangaha
ndao mba harovana fa atsika tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra tsy amin'ny fiombonana sao dia mitendry hoe any zareo fiombonana tsy amin'ny fiombonana fa atsika satria an Jesosy io mba nomeny Jesosy atsika ndao mba kolokoloana ndao tena harovana ndao tena fampitondram-bavaka misy fotoana le rahalahy tena hoe rahalahy izy tampotampoka izy lasa Kristy misy an'izany anketo Madagasikara tampotampoka eo tia nyfantanina mipetraka efa nisy olona ve niteny taminy hoe tsy mety io rahalahy mihina fa efa nisy ka tsy miteny hoe tsisy azareo ve tiako tenenina fa raha sendra mety hoe tsy hainao le olona mety ho ampiasainanao le izy avereny hoe miaraka amin'ny tanana isa roa telo satria manenina fa fambaraka fantatry ny olona nefa an Jesosy anisy tamin'ny voalohany avy eo izy nametraka ny tenany ho Jesosy dia ataony lasakaray daholo reo paster fianarantso rehetrarehetra Kristy daholon'ireo ataony lasakaray le izy zay mahatonga atsika vavaka anaty fanaratsiana avereny hoe misy tsy manao averiny isa roa telo dia ahoana paster ohatra ka tsy mitentsika izy no hiteny dia ahoana paster dia tsy hamaly mihitsy hoe zany tsy hoe amenna ka izy no hamaly izy no hamaly fa amenna le izy ny hamaly zay sao dia mifampidiridiry avy eo dia mifangaringarika hoe le amennako mihitsy niteniteneny aloha teny ny ankabazan'ny olona rehefa tonga fanatren'Andriamanitra dia miteny hoe tompo mila anao ary tena marina zany fa isika koa alohan'ny fiavian Jesosy tokony ho tonga karazan'olona ilay n'Andriamanitra tandremo miteny hoe fanaka tsy mahasoa fa mifanaka tsy mahasoa ariana ny ivelany any amin'ny fikotroa nify any amin'izay misy fikotroa nify fa iza le ilaina Timoty faharotoko faharoa andihy faha 1 eo akaikin'le teo ihany ary tany amin'ny Timoty ny anisan'ny tena sekret be momba ty resaka ty so fa nisy Timoty mba hosoratona le taratasy naran Jesosy koa raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ireny dia ho fanaka omemboninahitra izy efa nohamasinina ka mahasoa ho an'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra midikan'le hoe mahasoa ilaina za paster sady mahay mitendry mahay mihira mahay miteny frantsay tsy ilaina fa iza ny ilaina ny olona mahay manadio ny tenany mahay manadio ny fiainany za paster irao fa za to dia mahatato soka be to dia afaka mitotro filazansaina maranaka hatramin'ny ariva tsy mijanona mihitsy io vavaka pli vavy io maranaka hatramin'ny ariva alefasany ambanivohatra fa ilainao tsy ilaina olona miaina fiainam-pahadiovana no ilaina mety hiteny ianao hoe ty zavatra ty za rery mahay an'io mielany dia ho hitanao mielany dia ho hitanao fa olona fito mahay lavitra anao no ataon'Andriamanitra misisika hoe ao zay mba hanao anemo hoe hainao mahatonga miteny an'izany aza mba isan'ny olona miteny zany intsiny hoe za rery mavita an'io ka raha tsy eo tsy vita io tsy tavavoaka paster ny raha vo tsy eo aza mba manao an'izany ataovy tonga saina ianao ohatranay tony fa za ty tsy premier soan'ny tompo tatao amity asa fanompony ty nisy olona karazany telo nefa napetraka Andriamanitra teo akaikin'io rangahy io azafady tompoko le rangahy moa zany fa tsy hoe le io mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra be sady le lan'Andriamanitra aleloha io ny ray tamin'izy ireo no nampiditra tato lasa ny ray lasa ny roa lasa ny telo tafiditsy tsika ainao nataoko izy maraina tsisy fandiminy tiry tompo atramin'ny farany io na zavatra haiko na zavatra tsy haiko disponible ho anao fa zay ampanaovinao na mipetraka eo fotsiny fa mivavaka dia tonga eo dia tonga avaka ty fianaratsoa tsy hanao partage mivonona foana fotsiny fa na tsy manao ary mety efa tonga ty dia mivavaka etsy mipetraka dia fantatra hoe misy fiaraha-misakafo dia misakafo miaraka eo loko mahazo hoe tsisy diso anjary zany eo fa fantako ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko
Tamina nangana ty asa fanompo ty Andriamanitra tsy zany hitany voalohany. Dikan'izay tsy afaka miteny hoe efatra ny amboaka ny fahitany ary tena tonga dia nahita zavatra tsara izy nahita. Ianao ary tariany tsisy ny raharaha tary ianao. Problème na tonga avaka hitady an Jesosy fananganana ho mpanompon'Andriamanitra no azoko voaraiko avy tao. Satria nisy olona tao niala. Ka te ilaza aminao fa tsy ala. Fa raha hiditra ianao dia fanompona hafa no ametrahana anao. Raha mety fa za tsy ala. Tsy haiko ianao. Témoignage personnel zany ka. Dia nisy olona nanontany mihitsiny. Inona vaovao? Sava tsara ho. Mbola miaraka amin'ny rodolo fa nga. Fa ahoana ho? Ohatrany tsy dia hitako tsony nareo mantsy. Inona ny tena nampisaraka tao indray? Ao foana ho ka. Tsy hitako mipotra télé tsoniko. Fa nga tsy maintsy mipotra télé vao miaraka. Rehefa mandeha ny croisade rina, ao ambady eo za mikarakaraka. Zingila izy. Dia mbola tsy miala tamin'ny mihitsy ianao. Tsy hoe miala aminy anie na hoe miala amin'ny Jesosy. Mahafantatra ny antom-pisiko ny hafa tsy hoe inona. Any. Tsy niady mihitsy zany nareo. Enquête. Fa inona tiana tenenao mon commissaire? Ka misy fomba fiteny mantsy hoe rehefa mifankatia dia maninona? Zay mahatonga ny tompo to dia miady be aminao satria tia be ianao, ane? Tsy marina zany. Tiany ianao dia nivonjeny. Tianao dia nivonjeny. Mety misy zavatra be famafao, mety misy zavatra mety hoe tsy hitoviana hevitra. Ohatra hoe miteny aminy hoe tena doananga saosisy no hanina. Directive boulette. Dia mianatra ianao manaiky directive boulette. Ansira aloha matsiro ilay izy. Fa tsy inona hoe anangana asa fanompona hoe saosisy ministre izy. Mihaino vetsika. Fatary Jesosy rehetra. Fa ho anahy manokana, petsaka ny zavatra nitranga sy niseho, tokony hampiala amin'ny Jesosy. Fa tsapaka lalina loatra ny tenin'ny Paoly hoe tsisy asaraka anay zany rangahy. Ohatra ny teny ataovy rangahy izay ataonareo fa rehefa tsy lasa adala loatra an'izay zay tsy mipitsoka tsono ho an'i Jesosy e. Halleluja! Tena resaka amin'ny fanaovana mianaka zany. Ovintsika moa resaka ny hoe tena rehefa tsy lasa adala loatra zao tsika tsy lasa adala tsony. Zay le zavatra mitotona zany PDB. Fa Jesosy eo. Dia mijery Jesosy, ianao koa ve mbola eo. Fa raha mbola eo ianao, mbola vonin Jesosy, ampahery, anangana. Dia zao, le ilaina hony tsy hoe mahay zavatra be dia be ianao, fa mana fiaina padiovana. Madio fo. Ametraka fanontana kely azafady fa mitady asa fanompona anankiray za. Asa fanompona tsisy fatafitohinana. Aiza misy an'izay teo fianaratsoa. Mba hoany amantsy. Oza misy tonga saina be. Anga tsisy zany eto e. Any misy olona dia misy fifandonana kely foana. Fa ao anatin'izay izay manana an Jesosy avereny hoe avereny tsara miaraka amin'ny tanana mafatifaty kely hoe dia ao anatin'iny Andriamanitra fahalo endre nangina izy. Fantatro ny zavatra atao aminy. Tsy namaly izy. Jerevana. Mianatranatra ny mangina. Dia ilay mangina koa tsy hoe dia ny ao anatiny zany fa mbola vonona zay amin'ny heritaona ohatr'izao amerina zay sy minery zay raha ohatra ka mbola mila heritaona ianao andaminana an'izay dia amin'ny heritaona ohatr'izao mbola ho averiny zay. Aleo tsy miandry an'izay androany dia manapa-kevitra. Androany dia manapa-kevitra tompo. Tsy ho mora sorena, tsy ho mora tezitra, tsy mora lagy tsy mora sorena zany. Tena tonga dia ataoko tena fomba tonga dia halleluja. Ahoana rahalahy, confinement hony dia rain Jesosy rahalahy. Azonareo ve tiako tenenina atao ampitsiky sy ampifaly ny zavatra rehetra. Diovony saina, diovony saina, mivavao anseny. Teo any an-danitra ve aloha andraso aloha.
Eny tsara, vavao en seni, vavao en sénat. Alléluia. Ndao tsika isainany raha tsika reto ary tsy mahavita manao zay sujet de prière zay. Resa be ny hoe itsika fiangonana mila mitondra-bavaka amin'ny firenena. Efa ianao hitan'i Jesosy ianao ary tsy mitondra. Matsarova mbavaka amin'ny mpanapaka hoy Jesosy ianao ary tsy mitondra. Iny lohalika iny tsy mba mandohalika ho an'ny ihany. Tsy mbola hitako izy Jesosy. Aka za tsy tehitrehitra ny zava zaho any an-danitra. Diovo ny fo fa zay olona mahay manadio ny ao anatiny sy momba azy no lasa ilay n'Andriamanitra. Nisy pasteur zay resaka tamin'ny fivoriana pastoral zay toy izy. Aoka isika tsy vavaka tsony an'izany Madagasikara zao, za Madagasikara zany tsisy atena izany tsony. Tena ntsangana pasteur. Zafady mba misy fitenenana ao. Gaga izy, za moa tsy dia mandray fitenenana raha tsy vomena. Zafady ao pasteur fa afaka tsy mintsony ho ianao. Tsy manenina. Avelao zay mba ino. Tsy anatena. Fa mbola tsara lavitra ny afaka apetraka ao an-taranaka faramandina. Avelao zay hanofo ny firenenay pasteur ohatra ka tsy misy tsony ao anatinao. Fa zay manjery an Jesosy mbola possible zany. Tsy hoe zany no andrandraina. Fiverenan Jesosy no andrandraina fa mba alohan'ny fiverenana mahazo ny anjara masoandro daholo kosa angamba malagasy. Possible zany. Pasteur tsika no miresaka an'izany mivavaka ny atateraka an'izany. Vavaka. Maharary ariary sitranin Jesosy. Lazarosy any pasana rehefa avoakany ka inona loatra ny kizo misy lavaka misy tsy afaka mohan'Andriamanitra n'iza mety latsaka ao. Possible zany rehefa mety ny fotsika. Amen. Fantatr'Andriamanitra ianao rehefa miala amin'ny ratsy. Tadiavin'Andriamanitra ianao mahasoa an'Andriamanitra no azafady. Utile à Dieu, utile au Seigneur rehefa manadio ny tenanao. Diovo ny fo. Savela misy zavatra misaringotra. Diovo ny saina. Aza haingana tety amin'ny saina negatif. Tsy voatery ho negatif ny fitondran'Andriamanitra anao ary tsisy fitondran'Andriamanitra negatif. Tsisy zany. Na zay tsy takatry ny saintsika ary dia avadika Andriamanitra araka ny fahatsarana rehefa manaiky tsika andeha amin'ilay fitondrano. Izy ne pasteur atao mafy. Tsy mafy ireo fantatrao Andriamanitra fa mitantana ao ambadika ao ary manomana zavatra tsara ao ambadiky ny fitondrano manokana anao. Rehefa manaiky tsika dia amorain' Jesosy ny zavatra rehetra. Tsika zao mety mieritreritra hoe mivavaka Jesosy. Mba tahio ireo pino reo ny tonga mpamatsy. To dia olona sendra mandalo no ampiasain'Andriamanitra sa olona sady tsy pino tsy mahafantatra anao tonga dia izy ohatry ny resy lahatra be zany maheno toroteninareo dia tia napetraka ny tompo atao anatiko dia aloha atao ty zavatra ty satria hodingan'Andriamanitra le ianao mieritreritra hoe pino tsy maintsy pino trondro be ondro be anina be. Afaka handingana an'izany anie Jesosy. Afaka handingana an'izany izy. Ary mino fa hanao an'izany Jesosy. Raha vao mety eo le fo tsy mitady vonjy aman'olona eo tsika dia hitsangan'Andriamanitra. Hiasa eo amin'ny fiainantsika. Ndao tsika hitsangana dia hitehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra dia handray ny teny apetraka Andriamanitra ny ambava-mpanompo indray androany eo fitohizany ny seminaire tsika androany tehaka mafy be ho an'i Jesosy e. Alléluia. Mazoa toerana tompoko. Sotran'i Jesosy ny fahatanterahanyity fotoana hariva ty sotrany amin'ny faharetana ny pasteur. Misy ray aman-dreny, misy zoky nefa misy zandry ihany koa. Fa ny fiarahantsika miasa ao anatin'ny fanompona zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra dia makasitraka satria fantatro mitondra mbavaka tsika menakavy ny amin'ny fahatanterahany fotoana amin'ny zoma sy ny sabotsy ary ny lado avy zao miara-miompopotsika mba hahatonga andreo ondry very sy maniry rehetra ho ao ambaly indray ho voninahitra ilay tompony mission, tompony iraka, tompony fiangonana Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ndao hitetanana mafy be ho an'i Jesosy sika ny amin'izany asa fanompony zany. Sabotsy maraina hono misy diabe dia miaraka koa zany tsika manatanteraka an'izay diabe ho an'i Jesosy Kristy zay. Amen. Ndesy maraingaikaingana kely fotsiny satria midimitsika tsy maintsy miala eto noho ny amin'ny antony maro samihafa amin'izay programa mbola ohatrehan'ny asa fanompona tsirairay avy. Ny zavatra anankiray ty koa ho zaraina kely ao anatin'ny fotoana fohy ho an'ny fiangonana dia zao hoe
eny andala mpananganana ny fiangonany Andriamanitra. Amin'ny ara-panahy nandray an' Jesosy sika dia hovainny ao anatintsika, hovainny ao anatintsika ho fiangonana tsisy kilema, tsisy fiketronana, fa mifandray tanteraka amin'Andriamanitra. Eto moa zany dia manomboka satsika miditra ao anatin'ny hoe ny tarafana ny fiangonana amin'ny fifandraisan'ny mpitandrina amin'ny ankonany. Toy ny le nilazay ny pasteur Jo Rabeaja teo, dia hitantsika tsara fa Jesosy tsy nanome fanoharana ny tenany amin'ny fifandraisan'ny mpitandrina amin'ny mpino, fa nanome fanoharana ny tenany amin'ny fifandraisan'ny lehilahy amin'ny vadiny. Raha tiatsika ny fakahita amin'i Jesosy hoe lanitra ny tanjona ho ao amin'Andriamanitra ao amin'izay toerana misy ny ray, dia mila azo antoka ary anisan'ny tena fototra ngeza be manome lanja sy modely ary ohatra tsara ny atao hoe ministera ny fahatsarana ra-pifandraisana misy ao an-tokantrano misy mpivady. La tahaka ny Kristy mivavy ohatra ny fiangonana. Fantatsika tsara zany hoe mifanambaran'ny apôtra Paul mikasika mbany hoe ny lahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana, ary ny vavy koa tokony anaiky ny vadiny tahaka ny anaiky ny fiangonana ny Kristy, satria ny lahy ny lohan'ny vavy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Miainga ao alohantsika. Raha mbola tsy tanteraka sy tomomba na ra-pifandraisana tsara sy mafiorina ny ao an-tokantrano amin'ny fifandraisana lahy sy ny vavy, dia anisan'ny zavatra anankiray tsy azontsika maivanina fa taratra ifandraisantsika amin'ny Kristy koa ny fifandraisantsika ao an-tokantrano ao amin'ny ankonantsika. Rehefa iveriny Jesosy zany dia mission ny mahalahy, dia mission koa ny mahavavy. Fa maninona ianao tsy vehivavy fa nataon'ny lehilahy, dia maninona le vehivavy tsy nataon'ny lehilahy fa nataon'ny vehivavy. Misy mission ao anatin'ilay, satria rehefa miala eto tsika tsisy vavy sy lahy intsony. Ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy hoe foraisana ara-nofo ny mampivady, fa fiombonana ara-banala izy. Dikan'izay rehefa miala eto tsika, raha tiatsika niona amin'i Jesosy, vitao tsara koa ilay mission napetrany ao anatin'ny tokantrano, misy zanaka ao, misy ankonanao. Ampahafantaro an'ilay ankonana nomen'Andriamanitra anao Kristy, dia ataovy ren'Andriamanitra hoe afa-po tsara izy, fa misionerana vita adidy tsara ianao ary mijoro tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny fijoroana ao amin'io tokantranonao io. Zay mahatonga ny fanompoana tsy tokony hoe isarabady zany mpitandrina nanao divorce zany, satria zany nanontsina ny Moïse. Dia zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe Kristy no inoina fa tsy Moïse. Eli koa ohatra zany, Eli tena mpanompo be an'Andriamanitra, tena nafondrehatra ao an'Andriamanitra ka le sy afononaka azy, fa lehilahy nazy fanakianana koa izy satria mora mandatsakafo loatra. Dia hozy Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona hoe ianao izy izy Samaria tsy napiditra antsika ve ny angatahanao démonstration ntatsahoava avy any an-danitra, fa fanahinina ny ao anatinao, nefa ny fanoharana hoe tahaka ny nataony Eli. Midika fa ianao tsy navelan'Andriamanitra anana mission na iraka amodika olona mpanoto zany, fa matoa ianao nampahalalany marina ambabimpanota ao an'Andriamanitra, aforetony lohalika fa miova fona mpamosavy are. Tsy maharediaka ao an'Andriamanitra. Tanareo mifandresen'i Jesosy, fa zao problème, rehefa misy zavatra tiatsika ho amarinina, verina any amin'ny testamenta taloha tsika efa mibedesiny Jesosy nefa Jaona sy Petera. Vrai apôtre ny reny Jesosy ny antso andreny, nefa bedy nanao an'izany. Tokony tsy teo amin'ny altaranao zany pasteur ny fampivoriana olona hoe andro manokana andravana ny sakana azy sy anozonana ireo mpamosavy rehetra manakana amin'ny fiainanao. Avy aloha ny Amanitra namboatra sy karakaran'izay tianao karakaraina any, fa ny anjaranao mivavaka mangataka famindrapo famelan-keloka vonjeo izy Andriamanitra, tovy mahalalanao izy. Ty teny ty mbola tsy hitako mihitsy hoe nitranga teo amina fiainana mpanompon'Andriamanitra be deaibe. Raha misy maka ny akanjonao dia omeo azy koa ny lambanao, raha misy mamely ny takolakao akavia dia omeo azy koa ny akavanana. Mpianatry ny tompo ihany no mahavita an'izany. Joro vavolombelona aminareo andray andro, vaky ny tranonay
tamin'izany mbola tovolahy tsy mbola pasteur tamin'izany fa mbola rahalahy kely dia tao amin'le toerana misy anay a vakin'le tovolahy le trano nalainy daholo ny entako rehetra ny kirariko ny gitarako tsisy ny aninona tsy ny tao an-trano dia zay sy ny commissaire central tamin'izany mpinamana be ohatrao tonga dia natsoko izy misavatra mitrango ohatrao alova na maka taratasy aty a dia tonga dia hoentina any a amin'ny tribunal dia soniavina voaka zao dia lasa tonga dia rofina daholo aloha ny olona manodidinao fa tsy mbola lasa lavitra zany dia na tonga dia hoe ankety nefa ny ao amboninay misy olona marary tapaka lalandray dia hofaty lasa zany mivavaka dia andraso aloha fa isaina kely fotsiny sao dia mahitako fa hijereko kely vetivety tonga saina kely any aza mivavaka dia nandray feo mihitsy anyteny tao anatoko tao hoe raha vonona ianao ny anana nyty fo ty hoe raha misy maka ny akanjonao dia meo azoko io lambanao dia ho atoroko anao le olona ay voay ianao izy eo ivelany eo voaka teo ivelany dia nitsorotsoro tao amoron'le lalana dia misy raha matotonga azafady ozy izy Rodolphe fa etanao angamba ny netin'le tovolahy io fa atrombadika tsy ifa mbola mandamina azy miaraka amin'le gitara hitako fitendritendrinao iny dia zay fa tsy etany pa Rodolphe vety tamin'izany tsy pasteur dia andao arao akany dia eo am-baravarakely zany ohatrany hoe ambony tamboho ohatra zao zany amin'le lalana tohatra dia io zany le varavarakely dia io nkarainy manisan'le sady falifaly misitsioka dia jereko mihitsy le kirariko mangamanga babotsy keliko zay mahafaly azy dia niditra moa zany niditra tao dia renina mokatra varavarana zany dia niditra tao dia afaka miona amin'ny ana dia nanao dia hitany a tonga dia taitra be izy dia nangovotra be izy dia hitako hoe gadra zany ny fieritreretany dia nindresaka taminy rahalahy a zao a olona nanoro anahy fa tsy hotononiko hoe iza fa ato amin'izay daholo ny hitako rehetrarehetra tsisy an'izany ato hitako tao mbaravarakely sy ho anjery an'le izy fa inao mahatonga an'izay manao an'izao dia nitantara izy hoe ndray aman-dreny ny saraka asignana tsy raisonnable ho azy zany tsy motifa tokony angalarany zany fa zao a inona ny problème an'izay fa nampy an'izay hoety daholo aloha zay efa niraisiny se fa inona ny tiany mbo andao satria eo ambony eo misy an'le auto école dia vola kely sisa taty amiko zay volako rehetra dia nasainy Jesosy netiko le izy dia nampidiriko tao amin'ny auto école izy zany hoe sady lasa netana naloha ny école azy lasa nody dia tonga tao an-trano nandohalika voty kely any foko fa tsy tonga dia nety fa nandohalika Jesosy io dia reko mifanamasina ny teny tamiko hitanao namela profo ianao ampijoroana olona anankiray Stéphane ozy izy ny fijoroany namonjina ny Saoly tonga Paoly satria voavela eloko Saoly tamin'ny action any meloha amin'ny fotoana nahafatesany Stéphane ka amin'Andriamanitra ny hoe mahazo tombony tsy hoe voatora-bato na maty ianao fa ny tombony nanova olona ny fandalovanao teto an-tany ny zavatra andrasan'Andriamanitra antsika tsy teny tsara lahatra toriana fa fijoroana vavolombelona novany hafa lasa le fotoana ozy nareo heritaona taty aoriana iny le tovolahy andeha ho any mahazo angahako heritaona sa rotaona taty aoriana efa somary elaela zany dia iny izy avy any jerena ohatran'izao eo amin'ny parkazy data ozy izy ary ty fa tsy haiko efa manoka me le bebe izy andao miaraka amiko ianao reny tomobilako dia noy a mivory teo tonga dia nitory tamin'le fona raha miteny an'le fiteniny hoe jilambolamboty kely manodidina rehetrarehetra tena zao rangaha zay pastera rangaha tsy hitako a fa ty lehilahy ty nangalariko daholo ny entany mbola izy ihany ny antoka ny écolage ny auto écoleko dia tsara tsodrano a zao amanana fiara noho izany na ovinana oviry ianao dada mandeha tsy mandoa voly zany ianao raka ny mazanga fa tia ny tôbila atsika e tsika anjery azy saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiovany mivavaka tsara izy tena niova fo izy nisy fiatraikany le fanolora-tena
tao anatina fiovampo sy toetra nanaiko ampiasain'ny tenin'Andriamanitra. Teo izy Jesosy, zay ny fiantraikan'le hoe raha misy maka ny akanjonao dia meo azy koa ny lambanao. Raha nisy naka ny entanao dia mbola etoy koa ny ekolazy. Tena raha-baky teny le izy. Sy ho voninahitr'Andriamanitra. Ry fiangonana, raha nanao ese an'i Lazarosy Andriamanitra teto an-tany le zavatra no nitranga, dia ese voalohany tsy mitovy amin'ny ampakarinanao rehefa iverina Jesosy ny zavatra nitranga. Jona 2:7-7 ka hatramin'ny 5:7. Hoy Jesosy esoro ny vato, dia hoy Marta nabavy maty tamin'ny tompoko maimbo izao fa efa efaran'izay. Dia hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesoro ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raha eo, sotra anao fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miainao mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina ny lazako zany mba ino ny fianao ny naniraka. Ary rehefa nanao zany teny zany Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery, ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony satria voafehy mosoara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka velao andeha. Teto nahitako fa rehefa nitsangany Lazarosy natsangany Jesosy tamin'ny maty dia mbola nisy fehipaty ny tavany, ny tanany ary ny tongony. Mahavariana nefa tafavoaka teo ivelany izy tamin'ny fotoana niantsoan'Andriamanitra azy fa izy no mibata azy. Le feon'i Jesosy navita mibata maty ao am-pasana. Ny fasana ny Jerosalema tsy tonga dia mahitso be fa misy tohatra midina. Donc avy eo amin'le midina tao ambany zany izy nanao droniakatra ve andao tsy hosaintsika fa ny zavatra ny voalaza tonga dia nijoro teo ambaravaram-pasana izy rehefa niteny Andriamanitra. Enoy ny fiatraikan'ny tenin'Andriamanitra mavita mamelona le maty dia mibata le velona mitondra fiainana eo ambaravaram-pasana. Enoy le izy. Ny teny rehefa raisinao dia mamelona, misy aina. Fa zao be dia be ny kristianina velona mananaina fa voafatotra. Ny fitainy teny ny anjarany namelona anao izy, nentina hatreo ambaravaram-pasana fa naniraka ny 5 ministera izy, ndana vao izy dia velao andeha. Aragatsy marety aka ao n'Andriamanitra. Efesiana 4:9-10. Andriamanitra nanao ny ministera 5. Misy ny apôtre, misy ny prophète, misy ny évangéliste, misy ny docteur, dia misy ny pasteur. Reo 5 reo ho amin'inona ozy izy ny 12:12 ho amin'ny fanatanterahana ny fiangonana, ho amin'ny fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asa ny fanompoana ho amin'ny fiangonana. Dia hitanareo vao nandrain'i Jesosy tsika tonga dia velomin'i Jesosy tamin'ny fiainany. Manana an' Jesosy sika dia miaina ao amin'i Jesosy sika. Fahasoavana nanangarana antsika. Fa be dia be ny zavatra mbola tokony ho vahana. Ny sasany mbola voafatotra ny vavany, nateraka indray fa mbola miteniteny foana, misaintsain-dratsy. Ny sasany mbola voafatotra ny tanany, mahalala an'Andriamanitra fa mbola mangalatra, mbola manao zavatra tsy tokony ho atao le tanana. Ary ny sasany joro efa eo ambaravaram-pasana fa ny tongony tsy afa mandeha fa mila vahana satria tsy tongotra mitondra azy ho any amin'ny destin fa mitondra azy ho any amin'izay tiany mandrakandroany. Zany ny antony anirahan'Andriamanitra ny 5 ministera natao hifampatsiaro, natao hifampitantana, natao hifanangana, natao amerina amin'ny laoniny zavatra rehetra mba hisehoany le fahavelomana marina eo ambany fitarihan'ny fanamasina, ny saina, ny vava, ny tanana, ny tongotra ho any amin'ny anjara voatendry tian'Andriamanitra hitondrana anao. Mahavariana le izy, tena mahavariana. Raha mbola eto tany zany ny fiangonana natsangan'Andriamanitra, modèle Lazarosy modely, dia maniraka ny 5 minister'Andriamanitra. Tsika rehetrarehetra ireo zany natao ho tena iray, natao hifampatsiaro
angamba mety mbola tsy nandrianareo afatra avy amin'ny fiangonana na missionnaire hoe tonga teto fianaratsoa tonga dia nisetrasetra be ohatry ny bildozer nanoro ny fahamarirana hoe reto tsy mety ty zavatra ty mila amboarina tokony verina ohatran'izao ny fiangonana fa reto système mahazatra taloha reto fa ravarana efa tokony ikatona tany amin'ny lasa satria ao anatina saison ny fiangonana manomana ho amin'ny fotoana hiatika amin'ny fotoam-pampakarana tsy fotoana tsony zao iainao anaty favarim-barianana amin'ny lina lalina motivation akoatry ny fiatiana ny fiverena amin'ny mpampakatra ny antony dia tsotra afaka manaraka ny famantarana afaka manaraka ny fahagagana afaka manaraka ny fitahim-be mety tsy ho zakanao mihitsy azy noho ny tamin'ny fotoana ny tadiavanao satria napetraka ao teo aloha le izy fa tsy nataonao aoriana manaraka ny ao aloha ny fanjakana fa ny ao aoriana fitahina tsy mareteka ao an'andriamanitra ka tsao aloha ny fanjakana n'andriamanitra sy ny fahamarinana fa manampo anao zany zavatra rehetrarehetra zany okotsika tsy ho kristianina vesara ny nofo eo ampanimpona ka tsy libra tsara hoentin'ny fanahy any amin'izay dimension teny hitondrana zavatra nahavariana zavatra nahavariana ao amin'ny jaona toko 12 ao kaiky eo ihany ny andininy faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa enemana ny sisa tsy tonga ny Pasika Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'ny Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty tena nao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ary Marta no nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'ny ara-mipetraka ny hinana taminy ny ilain'i Jesosy eo amin'ny latabatra tsy Lazarosy voafatotra fa Lazarosy libra zany hoe nanao ny asany zay nirahana hoe vao izy dia rehefa avy nandeha izy dia Lazarosy mipetraka niarany sakafo tamin'i Jesosy fa tsy Lazarosy mijaridina fa mbola miaraka amin'ny fehepatiny tavany sy ny tongony arany tanany tsy afaka tena azo aina eo amin'ny latabatra tsy nandalo ny passage ny famahana fatorana ianao raha tonga ny fotoam-pampakarana ka ho ao amin'i Jesosy ry mpanompon'Andriamanitra isany tsy voatery hoe marina zany amin'ny zavatra lazaiko izany amintsika fiangonana fa ngamba ny ran'Andriamanitra hampatsiaro fotsiny hoe so dia mbola tsy tena libra tsara Lazarosy matoa Andriamanitra naniraka ilaza eto androany te hiara hisakafo aminao Jesosy ary mifaniriny ny fety miaraka aminao satria Lazara tsisy tantara ato anaty baiboly mandinika amin'ny baiboly mba inona reny zavatra tena tokony mba fahagagana tena goavana aorian'io fananganana io no ataony Lazara fa rehefa vakiny ny andininy faharoa tsisy akoatriny hoe ary ny anankiray niara-mipetraka nina taminy dia Lazarosy dia nandrasany efarana hay Jesosy zany tsy miandry n'le fotoana tara fa le efarana fotoam-pananganana amin'ny fiangonana neny Jesosy ateloana izy nitsangana tamin'ny andro fahatelo ny fiangonana natsangany tamin'ny andro fahaefatra prof image mpanehoana io fa ao anatin'ny vanim-potoantsika zay le saison vaovao anomanan'Andriamanitra anao mety efa lasa ny zavatra taloha matombola isan'ny velontsika misy antenaina tsika matombola isan'ny velona matoantsika nataon'Andriamanitra ho fiangonana iray aneo ny tenan'i Kristy dia tsisy azo ahilika na ray ary rehefa isikotrorony ianao ka andeny amin'le lalindalina tsy ankibe mihitsy no hitonatonanana noho izany tsy misy kely zany ny corps du Christ fa zay kely kokoa aza ny mahavita asa mihoatra noho ny goavana indrindra ona tsy mahareteka ho an'Andriamanitra halleloia rehefa tanteraka ny fahafenoan'ny fotoam-pampakarana amin'ny sary-panehoana tamin'ny nananganana ny Lazarosy dia nanomboka nioman'i Jesosy ho amin'ny lalam-pamonjena ny olombelona rehetra nanolo tena ho faty izy mitaniraka natokavan'i Jesosy teto tany tsy nitsangana amin'ny maty fa ny ho faty aka nitoerantsika mission mihitsy ny ho faty satria zanak'Andriamanitra izy tsy tokony ho faty tsy nanota izy tsy tokony ho faty fa no niotatsika nahatonga azy tsy maintsy maty rehefa maty Jesosy Kristy dia nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo hitantsika fa ny fitsanganan'i Jesosy dia tsy nila fanampiana amafatorana
ohatran'ny Lazarosy jereo Jauna toko 20 ny andino faefatra ka hatramin'ny andino 10 amin'ny anaran' Jesosy ary niara-ny azakazaka izy ro lahy ary ilay mpianatra anankiray ny azakazaka nyotra ny Petera ka tonga talotany amin'ny fasana ary no niondrika nitsirika izy dia nahitany lambapaty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery lambapaty nipetraka teo ary mosoara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa navalina mitokana ary tamin'izany dia niditra koa ny mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino fa tsy mbola fantany soratra masina fa tsy maintsy hitsangana maty Jesosy dia lasindray ny mpianatra nody tany aminy eno tsara ny Lazarosy fiangonana tsangana mila vahana amin'ny fatorany fa Jesosy Andriamanitra ny fahatanterahana tsy mila vahana amin'ny fatorany fa mivao azy izy ihany na mahafatorana ny tenany halleloja mafantatra anao ve reo sary anankiroa reo ndray Lazarosy ny ray Jesosy Lazarosy nandrahana Jesosy anangana azy fa Jesosy tsisy olona nirahana anangana azy fa ny fanahany nanangana azy tamin'ny maty tavapasana alleluja eo amin'ny Jiosy fa maninona ny mpianatra taitra ny mpianatra hoe tsy ato tokoa izy mivalina le lamba amin'ny fomba Jiosy rehefa misakafo amin'ny latabatra ny olona dia misy kody iraisan'ny Jiosy rehetra satria ny Jiosy mantsy tsy mihinana biby maloto zay aloha zany fantatsika dia rehefa manasa azy ianao dia tsy mihinana biby maloto izy tsy mihinana ohatrany hoe manaja sabata sy nrehetrarehetra n'le fomba mbola judaisme fa afitsika kristianina tsy hihinana tena Jiosy tovy amen moa fa tantarandry zareo ahako dia ohatr'izao ny zavatra nitranga rehefa mahafinaritra azy ny fanasanao dia alainy le serviety iny aforoporony ohatran'izao dia atorany dikan'izay mbola iveriny izy isakafo ohatran'anao fa rehefa iny tsy mihetsika fa ohatrany lamina be ry amin'ny sisiny ary dia efa fantatra izay Jiosy miara-misakafo hoe tsy verina atotsontsika dia vao tonga avy any Petera mijereno mivalina le lamba tena tsy verina atotsony izy tsy verina atotsony izy iny zany ny porofom-panehoana nanangana amin'ny finoany mpianatra fa tena nitsangana tokoa izy ary tsy verina ho pasana tsony Baiboly dia milaza fa tahaka ny nananganana an' Jesosy Kristy no ananganany atsika koa sy hanovany atsika hitovy endrika aminy rehefa iverina izy averiko milaza ny tenin'Andriamanitra fa tahaka ny nananganana an'i Kristy ananganany atsika koa sy hanovany atsika endrika hitovy endrika aminy rehefa miverina izy Jesosy rehefa miverina tsy mila mitety fasana izy voa atao ihanina taranaka raranina aoka ivoaka daholo nareo ao anatin'ny taranako misy ngambany ao anatin'ny heritaona manangana maty foana izy fa ny programme le izy teotr'izao le programmation nataon'Andriamanitra maty izy dia nitsangana tamin'ny maty le nofo nandresiny fahafatesana iny le kopia iaingana ny lohany nahafatesany Jesosy ny teny tia ny tenako dia gaga mpianatra tia ny tenany nefa io izy za mbola tsy nahita olona hafahafa ohatran'ity Jesosy ty lazainy le mofo hoe tia ny tenako nefa io izy dia samy gaga daholo ry zareo teo Jesosy zarany le dia raiso ary hano dia ozy izy ny Jauna toko 9 be dehibe ny mpianatra ny ala satria misy dingana sy dimension isehoana révélation tsy takatry ny olona ntsony eo amin'le sekolony ronono satria mety olana tsy nofontsony tya fa tolana fiazana mihitsy dia gaga ry zareo fa zao le zavatra hita tokony ho saintsika ary ho fantatsika eo anatin'le izy Jesosy
namindra base de données ho an'ny olona informaticien mahafantatra an'izany tao amin'ny mofo nafindrany le izy zany hoe le mofo misy an'le herim-pananganana fa le tenany eo fa tsy izy tsony fa ianao andeha ho faty ianao iny fa tsy izy tsony efa nisolo anao izy nafindrany anaty mofo le base de données de zay ny natonga azy nihinana ny tenany tsy azonao le izy tsy azonao anao ese izy ara-panahy hoe rehefa tafiditra anaty mofo le base de tsy maintsy mihinana izy satria efa tsy izy tsony io fa ianao omboana eo amin'ny azo fijaliana solony tena eo amin'ny azo fijaliana mba ho faty no fahotanao izy ary le base de données avy aminy nafindrany tao anaty mofo na voatahiry an'le endriky ny nofo vaovao zay tsy nanota fa nampijoroana ola endriky Andriamanitra melohany nanomboana azy rehefa natao ota izy de nohan'le izy de nitsangana tamin'ny maty izy niseo le fandresena te ozy am'izay izy rehefa aveo zao nao tovy fahatsiarovana nao vininareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoka halleloja de matsiaro ny nahafatesako ianareo izy izy de nilaza izy zay mihinana ny nofo sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ary za nangana azy amin'ny andro farany ndika ny fepito-pananganany tsy mitovy fa ny azy 3 andro de vita tsy maretyaka ao an'Andriamanitra ny azy 3 andro de vita satria ny famorona vaovao le vovoka tsy maintsy ody vovoka na anjavona fa le kopia mitovy amin'le tenany taoriny fitsanganany raha vao miseho izy de efa misy any anatina ho any rehefa nihinana ny nofony ianao sy nisotro ny rany dikan'izay ny olona voalohany forona tamin'ny vovoka fa ny olona faharoa ny akora mofo sy ranom-boaloboka voaninana niny olona de mahazo aina ny fanamasina satria le Jesosy nampahazo aina ny fanamasina ny alohany nahafatesany lasa naka ny endriky ny mofo sy ny ranom-boaloboka ny sotrony talohany namadiana azy ny alina afatesany sy andalovany azy fijaliana zany hoe ohatra ny retarde kely fiasan'le izy fa ny kely izy satria zay le lazaiko aminareo ny tambony ota de fa afatesana tsy nety maty Jesosy raha tsy natao ota izy raha tsy nanota tsy maty izy fa noho iza nazarery azy de maty izy tsy maintsy maty satria ny natongavany izy tsy mety maty fa tsy maintsy maty eo amin'ny toerako ka na ianao rery aza ny olona teto ambonin'ny tany tiako ho fantatrao fa maty ho anao Jesosy no tsika tia tanina mafy be ho an'Andriamanitra nanaiko ho faty teo amin'ny nofo izy nanaiko maty amin'ny toerantsika izy de raha vao nitsangana izy de hozy izy Paoly any amin'ny Korintiana voalohany 2:20 fa tsy misy fanantenana ho amin'ny fitsanganan'ny tena maty raha tsy maty Kristy paska ho antsika de nitsangana izy ho fandresentsika satria nitsangana izy de afaka manantena zay rehetra mino azy fa ny fotoana ny enon'ny tropetra sy ny feon'arkanjelin'Andriamanitra zay any Jesosy ka niaritra tety ambonin'ny tany nanompo azy ary nanao ny sitrapony vatana trano fanahy itoeran'Andriamanitra de ovana haka ny kopiany daholo de rehefa tonga Jesosy ohatra ny Adama nahita ny Eva Adama natory vao mifo izy tonga Eva tolena avy amin'ny tolako ty nofo avy amin'ny nofo kokoa ny anaranao de atao hoe Eva satria avy amin'nakana nalananao fa vao veriny Jesosy miakatra tsika de raha avy amin'ny rahako ity nofo avy amin'ny nofoko ity no atao hoe fiangonana halleluja halleluja satria fantatry ny ray ianao fantatry Jesosy ianao no le singa avy ao anatinao de fantatry ny fanahy ianao zay no mahatonga ny fanahy masina tsy mipetraka ao anatin'ny olona tsy manana an Jesosy
ary zay ny antony hitandremantsika satria ny fananantsika an' Jesosy dia midika fa tsy tompony tenantsika sika fa an'Andriamanitra. Paoly ny teny an'izany amin'ny Korintiana voalohany toko fahenina andininy fahasivy folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo fa tsy tompony teninareo nareo fa olom-bo vidy nividiny tamin'ny vidiny lafo ny raha sarobidiny Jesosy no nividianany antsika noho izany tsy navelan'i Jesosy anaonao foana ny fiangonana. Ny fiangonana tiany Jesosy ho modely hamantarany jentilisa ny fisian'Andriamanitra amin'ny hery ny fitiavany miasa ao anatinao fa tsy amin'ny fomba fampiasany ianao akory. Tsika tsy nantsona aloha amaly ny filan'ny olona amin'ny fiasan'ny fahasoavana anasitrana nanafaka nanao fahagagana tsy zany ny antsonantsika fa nantsontsika hitovy endrika amin'ny zanany malalany amin'ny fanetretena amin'ny fitiavana amin'ny fandeferana amin'ny vokatyny fanao. Tsy afaka ny fiangonana iotra ahita an' Jesosy raha tsy misy fijoroana ao anatin'ny fiangonana amin'izay olona ny tendren'Andriamanitra. Mba fantatrao ve confiance be na ny soran'Andriamanitra atsika sy ny nampijoroany atsika ho pasteur, ho apôstoly, ho prophète, ho évangéliste. Ary ho avy ny fotoam-panadinana dia miteny izy Paoly ny teny an'izany. Paoly ny teny an'izany fa ny nadinina amin'ny mpampianatra mafy kokoa no ny mpianatra. Zany no mahatonga anay tsy te hiseho mpampianatra mihitsy. Ny tena marina amin'ny anaran'i Jesosy izay atsangan'i Jesosy eto dia mpianatra no andraisako ny tenako etsy ambany etsy fa tsy hoe mahalala zavatra zany. Apahany kely sombontsombo ny fantatro ny amin'i Jesosy fa ny tena goavana momba an'i Jesosy dia ny fisehoany eo amin'ny sekolo ny fiainanao amin'ny fampahafantarany ianao no marina momba azy ao amin'ny teniny. Amen. Tovy amen moa e. Jereo fa Jesosy nanaiko faty teo amin'ny nofo izy. Tonga dia nanaiko faty teo amin'ny nofo izy. Tsy nahoany ny velona fa nahavariana tamin'i Jesosy ny hofaty ny nahatongavany tetỳ tany. Raha nitsimbona ny ainy Jesosy dia nakasitraka amin'ny Petera izy raha nijory. Petera nanohatra taminy ka nilaza hoe tsy antra aminao zany Tompo. Mandao eritreretintsika avy any izy miteny amin'i Jesosy. Ary ho avy ny andro ho fatiny zanak'olona ho eo amin'ny hazo fijaliana izy. Toy izy Petera untsy tsy antra aminao zany e. Fitiavana anie zany. Mety tonga dia nitotoka Jesosy dia niteny tamin'ny Petera hoe Petera, avy Petera, il a rire nous comprendra le tien. Ianareo raiky mba folo mba sendasenda ny teneniko fotsiny le province tsisy nanohatra nareo naray Petera rerika ity an. Fa inona nataony amin'ny Petera? Olona tianao misaina anao tsy ho faty fa ho velona. Any voaka ianao ry Satana fa fata fotoanana amin'Andriamanitra ianao. Hay ny sentiment an'Andriamanitra mana fotoana azy ianao raha misaina ho an'ny olona sy ny nofo fa tsy mihevitra izay n'Andriamanitra. Ny olona manana ny fanan'Andriamanitra dia mitsinjo lavitra ara-panahy fa tsy mora lavo eo amin'ny nofo. Pastera, mahatonga pastera be dehibe vizana ny fijangajangana amin'izao. Dia be dehibe ro manjakely nariny sipany tongatonga any amin'ny dadapasy mizara fitiavana. Latsaky pastera satria taforoboka ranofo ianao amina sentiment ohatra amin'ny Petera sy tamin'i Jesosy. Eo amin'ny nofo le izy fa manakana amin'ny mission-any. Noho izany mila mafy ianao satria zay olona tonga eo aminao fakapanahy izaha toetranao dia olona izahan'Andriamanitra toetra amin'ny fonao fa matoa ny rahanao eo izy manana fampahirezana voniny ianao fa tsy ianao no mitsoraka any. Aloha zavy ty resaky ty lasa sinagoga ny Satana amin'ny fiangonana. Io voalaza ao bokin'ny Apocalypse toko faharoa sy ny toko fahatelo nananarana amin'ny fiangonana. Esprit Nicolaïta ny dikany hoe Nicolaïta mpijangajanga.
lasa tsy abordena tsy tenenina tsony am-piangonana ny fanitsina momba ny fahalasina ara-pitondratena, miena ny fanambarana momba ny fahamasinana, miena ny fijoroana ny fahamarinana. Lasa tahorana raha vao pasteur tena mitondra teny fahamarinana satria efa niala ny fahamarinana fa mivila amin'ny anganogano. Miverena! Miverena! Natogavan Jesosy ho fady fahasoavana. Misaotra Jesosy fa tsy ringana tamin'ireny fahalavony reny tsika. Misaotra Jesosy fa mety hatramin'izay isaky ny misy opportunité arany tena mihitsy indraindray no mbola tena hoentiny Nicolas hita. Nicolas hita any amin'ny lalina tsy tokony ho aleha. Fa zao mbola velona trapamonjena noho ny famindraponao. Afaka miova andendroany ariva azy ho tapahako ny connexion amin'izay tsisy fa varavarana mikatona tsy misy mahasokatra tsondreny fa androso eo amin'ilay varavarana misokatra tsy misy mahita miaraka amin'ny Jesosy. Halleluja, halleluja. Miala tsiny fa lasa tsy docteur fa évangéliste. Amen. Na mampianatra azy dia miverina foana le. Amen. Zany ny zavatra andrasan'i Jesosy amin'ny fiangonana. Taiza ianao nahita olona tezitra amin'ny olona miaro azy ho faty? Taiza ianao nahita olona mibedy izay mijoro miaro azy? Ao amin'izao tonga 20-90 ka hatramin'ny 120 tonga ary maliko avy any miaraka amin'ny sabatra. Andenanao arrestation man. Izy Petera engagéko ty. Fikondraisa tsisy lesona samoray tao amin'ny mpianatry ny tompo. Navoaka ny sabatra fiu. Latsaka le izy any amin'ny posiny Malko. Taitra Malko. Le sofiny. Dia nikopakopana satria misy poto-mofo tao satria lasa taitsofiny reny raha mipetaka. Voaka avy any. Kozy Jesosy. Iza ny bedesiny? Petera. Petera. Raha dika amin'ny teny tanora fa iza ny teny any lafa zao lo tovy. Azafady a. Fa iza no miteny aminao hoe tapao ny sofiny. Raha sabatra no azahoanao fahefana, sabatra koa ny anaisotro anao eo. Mbity Malko. Nefa olo isambotra azy a. Mbity. Jesosy Malko miaraka amin'le sofy. Jesosy maintsy amin'ny Petera. Misakisa aloha anao. Petaka le sofina. Gaga malo. Arrestation fomba mihaja. Inona ny tiako atongavana? Ny tiako atongavana zay olona tonga hanafika azy indray nahita fahagagana. Donc zany fahagagana na hanafika na tsy hanafika nanao inona raha vao eo Jesosy dia ataony foana. Tsy ampy hamaritana ny fankasitrana sy fijoroana ny fahagagana na mety na tsy mety ny atao. Andriamanitra mahagaga izy ao amin'ny ny anarany mihitsy ny mahagaga, izy mihitsy ny fahagagana, izy mihitsy no izy atsay ka ho mandrakizay omena voninahitra mandrakizay ny anarany Jesosy. Halleluja. Jesosy teretone tonga de bedy le olona sambotra normal be Petera raha tezitra. Dia andao amin'izay resako anao zananao an'izao action zao bedy tamin'ity bedy. Ozy amin'izay izy avy any efa nritaritan'ny enti-po amin'izay izy avy ao. Mahafantatra an'io anga ianao? Aza tsy mahafantatra an'io. Io koa namana mba itery tsy tsiky zany tena iny amin'izay naneniny akoa tapitra ny fanoteliny. Dia nanontany an Jesosy Jesosy fa maninona ny akoho ny famantarana fa tsy mba misy kolokoloka nanena. Dia zao valiny ozy Jesosy inona ny rôle ny akoho? Pianonce fahazavana. Raha mbola tsy miposaka masoandro fa akaiky hiposaka dia maneno ny akoho.
dia ozy izy jesosy za le fahazavana niaraka taminao fa nilavinao dia akoho nao mpanenoko afantaranao fa nao anaty aizina azy ny fiainako mbola hiposaka no mazava mbola hiposaka mazava alleloia ny annonce amin'ny petera tonga say petera hoe izy le fahazavako ndre tomany amin'izay izy tesana izy mpamatsiahy isana mpamatsiahy isana Jehovah Jireh mana sitrana mara raha sendra mara Jehovah rafa tsy sady mitomany zay rehetra ilaiko te ao amina asuteka mavaranamat halleluja raha za teo mitoerany petera dia niaraka tamin'ny olona aloako ny tsy tsara velatsy raha voananako le révélation teo tsara reveo omboy za koa nisan'ny teny hoe omboy satria fantatro fa raha tsy maty izy tsy avitra ka izy ary rehefa negosena hoe tsy tokony ho faty dia nao ndray ny tezerana sy aloha tonga dia miaraka amin'ny olona ry hoe omboy dia am'izay mety ny ataonao fa miampy révélation izy zany Andriamanitra ny mila olona tsotra rehefa fantatra hoe zay le antom-pisiny miombonao anatin'le izy aingany ianao dia am'izay fotoana zay tsisy problème ohatra amin'ny petera nanda sa tsy nanda fa au moins nanapata-kary natao anatin'ny fotoana hoe ny hofaty ny atongavany a dia avitra rehefa maty izy satria fantatra izy rehefa fa hitsangana ka izy zany efa niteniko ombony amin'ny azo fijaliana dia amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy zany nanteny zany teo donc zany amin'le fitsanganana ny fifantohako fa tsy tany amin'le nahafatesana hitantsika rehetra Andriamanitra Jesosy tsy nametraka ny fihetsempony teo amin'ny nofo mihitsy banjina izy niraka sy nisy anatongavany eto ambony tany a tonga ho faty ara-nofo izy raha dika dia zao le nofo nomboana na maika azy fa tsy ny hovelona ela be eo amin'ny nofo tsy akory ary antsika ihany koa zay manaraka an' Jesosy dia mila fantatsika fa ianao koa dia mila tonga olona anankiray tsy velona eo amin'ny nofo fa velona ara-panahy ao anaty nofo mety maty zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny amin'ny Galatianina hoe ny nofo manohatra ny fanahy ny fanahy manohatra ny nofo jereo Jesosy Kristy nandresy izy fakapanahy nandresy izy ny faratsiana rehetra zay tia ny sarana ny sariana azy teo amin'ny nofo tsisy naomby mihitsy na ray ara feno ny fipetra ra-pahamasinana ny ainany natonga azy tsy potika narava fa fanatitra sakrifisy velona izy taorian'ny nahafatesany teo mitoeranao io nofo dia fahavalon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary zany mahatonga an'io tsy maharitra mandrakizay satria nandahan'Andriamanitra io fitaovan'ny satana mora manaiky azy io nofo titena mora mialina mpamitaka mpangalatra mpiavonavona mpakahala zany io nofo reo no hita eo amin'ny nofo raha jerena amin'ny fahamarina ara-baiboly mahakasika an'izany amin'ny ten'Andriamanitra dia mametraka fa ny nofo a dia fahavalo iombonanao amin'Andriamanitra ianao ve fa mba nanaiky an'izany hoe ataoko fahavalo ny nofoko Jesosy raha nanampy ny Romanina nanombo ny nofony Kolosiana toko faharoa fefatra amby folo ndao jeretika vetivety nanampy ny Romanina ka izy nanombo ny nofony magaga fa le Romanina mahita fahafinaretana mihitsy mitsok fa Jesosy koa ka Kolosiana toko fefatra amby folo nano ary novonoiny Jesosy soratana ny didy zay le mpangatsika dia ny sorony tsy eo mihitsy zany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana io hoe nomboany io izy io Jesosy ihany izy ihany zany nanombo ny nofony teo zany hoe mivoaka tao amin'ny nofony zany dia le Romanina tesitra be manofo fa izy amin'ny plaisir mihitsy no ianao dia vao may koa zany nomboany koa ny tenany zany mahatonga antsika kristianina tsy mora tezitra amin'ny olona manitsy atsika amin'ny tsy fahamarinana fa manampy atsika reny iorina amin'ny ara-panahy normalement tokony hisaotra ianao zay olona manentsika anao zay manao zay fizantoetra anamafy ny fiorenanao fa tsy tokony hankahala nizanizy sika pastera tsy tezitra izy nananozona azy ara ny olona fa ny elikreo ny tao aminy ary tonga ho faty izy mba hamonjy atsika tsy nananady tamin'ny olona mpanota izy fa nijoro izy ho mpamonjy reny tsy nanohatra mihitsy Jesosy fa tonga hamonjy izy honena mpanota jara fitiavana ady ara-panahy no nisehon'ny fandreseny sy natonga azy manaiky ho faty satria raha tsy maty izy dia tsy vita ny famonjena
Tamin'ny nahafatesan'i Jesosy dia nandresy fahavalo lavitra izy no ny talohany fotoana talohany nahafatesany. Dia natandindony zany mihitsy ny mpitsara ohatran'ny Samsona. Mafantatrareo ve Samsona? Samsona fa tsy Dalila. Tsara tokony amin'ny folo 20 ka hatramin'ny 20 dia ny tanan'ny Samsona ny andro roa teo fovoany izay nanohana ny trano. Ny anankiray tamin'ny taniny ankavana, ny anankiray tamin'ny taniny ankavia ka niankina teo izy. Dia hoy Samsona, aoka iara-maty amin'ny Filistina dia niezahany mafy, ka dia nianjera tamin'ny andriana sy ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny trano, ary ny maty ny vonony tamin'ny nahafatesany Samsona dia be lavitra noho ny vonony tamin'ny andro ny ainany. Ndika fa raha velona Jesosy nanao ny asa dia tsy vita amin'ny famonjena, fa rehefa nankininy teo amin'ny andry anankiroa ny tanany azo fijaliana. Tandindony Jesosy Samsona dia zao, aoka ho faty miaraka amin'ny Filistina, nanaiky ho faty miaraka tamin'ny mpanota izy, tsy ho lany teo amin'ny ankaviany, tsy ho lany teo amin'ny ankavanany. Dia rehefa reo ny ankinany lasa niankina tamin'ny fahotany hafa izy, sy ho tena mpanota rehetra eto ambony tany reo roalahy reo. Dia rehefa natao tonga ota izy dia tsy maintsy maty amin'izay. Fa ny zavatra nahavariana reraka amin'izay Satana. Teo ny nahavizana ny Satana tanteraka. Satria raha fantany ny vokatry nahafatesany Jesosy sy nalorany azy dia tsy nombohany teo amin'ny azo fijaliana ny mpanjaka amin'ny voninahitra. Aleloia! Fa zao raha tsy maty izy tsy tanteraka teto an-tany ny famonjena, fa soa fa maty izy fa tao amin'ny nahafatesany nanavotany be dehibe dia teo ny nandevenany ny fahotany zao tontolo zao. Halleluia! Halleluia! Dia inona teny farany pastera dia hiala eto amin'izay hivavakantsika ty teny anankiray ty. Manaiky ve anao tsy ho velona eo amin'ny nofo intsony, fa tena ho velona ao amin'ny fanahy. Paoly ny teny, ankehitriny izay nivelomako tamin'ny nofo fahiny dia velomako amin'ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra. Galatiana 2:20 any mba omeo kely raha malala. Galatiana 2:20. Vao miaraka amin'ny Kristy aho izy Paoly teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy zato soa no velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa zay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo ahitana reo hoe pastora Rodolphe Dafiniarivo, dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiakana ny olotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Zany hoe ny momba rehetra ny fiainako rehetra, raha mbola misy ny atao hoe ampahavelomana na kely aza iainako eny amin'ny rivotra, ny amin'ny famindrapo izay omeny dia anehoana ny fahavelomany. Za miety fa izy misandratra, za miaina fa izy mitombo, za maty fa izy velona ato anaty. Halleluia! Halleluia! Hitanareo, zany no fahafinaretany lanitra rehefa miaina an'izany tsika. Mandeha tsika mandeha mitoroteny etsy amin'ny aniny etsy, dia zao toritsika ny teny, tombontsika ho an'i Jesosy ny olona, miseho ny famantarana, miseho ny fahagagana, manao zavatra Andriamanitra. Tsy mataitra antsika zany, fa fantatsika fa vokatry ny fahavelomany zany. Fa matoa anao mbola makafy, mbola misy ianao velona, raha vao manomboka makafy eo amin'ny nofo, nidina indray tsika. Fa aleo tsy makafy mihitsy, aleo an'Andriamanitra any izay ataony, satria tsy ianao iny fa izy. Tsy ianao iny fa izy. Tsisy ninina vitantsika. Raha sendra manisy nanamarinana anao, aza azy teseo zany dia hoe voninahitra ho an'Andriamanitra moa fa rehefa nanantona ny pasteur Rodolphe dia fa volombelona ve zany? Tsisy zany. Tsy mila tantarena akory hoe pasteur Rodolphe rehefa nanantona an'i Jesosy dia misaotra azy ngeza be. Fa nahita azy mikasika ny fiainako izy niova, satria nazako azy. Tsy napatsapany zany fiainam-piovana zany raha tsy niona tamin'i Jesosy. Dao tsika hitsangana isotra an'Andriamanitra ny fotsika manto. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy ary Nazareta, aza vela azonina ny vavanao. Raha renao hoe feno fahafenony ianao dia avy alao ny fanahy masina hitondra ny lelanao hiteny amin'ny teny tsy fantatra. Ninninona zavatra rehetra sy fahalemena tianao hamonjen'Andriamanitra anao,
avelao ny herin'Andriamanitra hitondra sy hanafaka anao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'izao ministera iarahantsika mpitandrina izao, eto lehibe amin'ny fiangonana sady tompon'ny fiangonana. Izy namory antsika, tsy olombelona no ahatongavantsika eto. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ahatongavantsika eto. Miara-miompontsika, manolotra ny ao anatintsika ho azy. Anaiky ny sitrapony, anaiky ny fahefany, anaiky ny fitariany, anaiky ny fanamboarany. Jesosy miantso anao ny fiangonana androany. Miantso anao, ilay nitendenao ho mpiandrondry androany Jesosy. Ndeto izay rehetra ao anatin'ny fiombonam-po, manokatra ny ao anatinay Jesosy mila anao ny fiainanay. Mila fiorenam-panamatotra zay eo am-panimponanao. Aza vela isy fierikerena, fiodikodinana, fahavarim-barianana aomby zany amin'ny fandalovana eto an-tany, fampahitao ny voninahitra tao zay amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Oka ny afo ny fanamasina, afo ny fanamasina. Mangatantsika rehetra afo vaovao avy amin'Andriamanitra. Andoro zay zavatra tsaraka ny sitrapony rehetra. Anaisitra ny tambesatra rehetra, anaisitra ny ota mora mahazo rehetra, anaisitra ny zay tsy mampahazo aina ny fanahany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ny afon'Andriamanitra andoro eo amin'ny fanahinao, andoro eo amin'ny ainao, andoro eo amin'izay zavatra rehetra, mololo tsy namboleny rehetra, rava sy potika amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ambarako aorinan'ny androany, dekreteko sady deklareko, ambarako sy tononiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fanomboka isy fiovana amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny ministeranao. Anomboka anangana olona matanjaka eto fianaratsoa ianao. Amin'ny alalan'ny fon'Andriamanitra ao anatinao, zay fo-pamela heloka, fo-feno fitiavana, fo-feno voninahitra, fo-feno fandeferana, fo-feno fanetretena. Ry ondrin'Andriamanitra, ry mpiandrondrin'Andriamanitra zay natsangany eo Jerosalema tsy mahazo mangino, aza mitsahatra ambaram-panao an Jerosalema ho mahafiorina soderaina amin'ny tany. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny afon'Andriamanitra, ny afo-pahasoavan'Andriamanitra, ny afo ampirehitra no tsy hita tory raha tsy hita fanavo vonjo marina ho an'Andriamanitra, dia ho ao anatinao zany androany, ary tsy hampahita tory anao raha tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ambarako sy tononoko fa naiza misy olona eto na mpitandrina na mpanompon'Andriamanitra mbola mety miaina ao anaty tsy fahamasinana, tafavoaka an'izany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tafavoaka iala amin'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fiangonana vonona ho amin'ny fotoam-pampakarana androany arivo, vonona ny ifakahita mipapakatra, vonona ny taonany maro ifakahita sy hitsena amin'ilay tompony sady mpanjakany. Apreto ny afo, sokafo ny vavanao, vavaha fanasy ny fahamarinana. Eketere baba sendoro, giara de seketa, o brasiandere, giara brasudo. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, oka ny afo ny fanamasina irehetra, anapaka ao anatinao, anjaka ao anatinao, anjaka eo amin'ny fiainanao. Manapa Jesosy, manapa Jesosy, oeto zay, manjaka eo amin'ny fitandremanay, manapa eo amin'ny fitandremanay. Mba ho voninahitra rery mandrakizay, miamboninahitra mandrakizay ny anaranao. Halleluja. Avofany amin'ny lanitra ny tanantsika dia misoran'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo, manomeza voninahitra sy fankasitrahana azy. Lay mendrika eo amin'ny seza fiandrianana, mendriky ny ankofana, tompony voninahitra, mpanjakan'izao rehetra zao, tompony aina, tompony hery, tompony fahefana, tompony fiangonana, tompony fanompona. Lay nanendry sy nametraka fatokina tamintsika amin'ity tany mandalo ity, ny aren'ny lanitra sy ny repasoava, ny fahatsarany, novotsorany no famindram-pony, mba hahafany zay tsy mahalala an'Andriamanitra, ahafantatra ny fisiny amin'ny fijoroantsika. Manantena antsika Jesosy, manantena antsika Jesosy. Aoka ho afa-po izy, aoka ho afa-po izy, ary fakahita amin'ny olona, fakahita amin'ny olona, araka amin'ny fony androany arivo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, velona masina manan-kery avy any Nazareta. Halleluja.
vavaka anankiray faharoa ndao tsika hivavaka ho amin'ny firenena angataka tsika eo a Madagasikara mba hiasa mahery eto amin'ity firenena ity ny tanan'Andriamanitra mba hisy famindrapo ho an'ny firenentsika tsy afaka ianao hivavaka raha mbola mikondane olona ianao ao anaty libéré aloha ny ao anatinao fa zay madio apo ihany no hitan'Andriamanitra aza mikondane izany izy fa zao ny tsy fijoroantsika fiangonana mahatonga ny tany sitrana fa tsy hoe mpitondra koron-dratsy na ny entina ny tsy mahalala ny ataony fa raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako no avy enetry teny hivavaka ialina amin'ny ratsy fanoana teny hikatsaka ny tavako izy dia mela ny elony ary asitrana ny tanany asitrana ny tanany ny tanany sitrana rehefa miverina ny olon'Andriamanitra voaverintsika androany tena miorina tsara fa tsy manonofy fandrovana tsy hoe ezaky ny ovo fa manapa-kevitry ao anaty fiovana dia mitsotra marina aminao fa zay vavaka sandratrao tena danger ny any amin'ny elo miororo satria vavaky ny olona anao marinina sady vita fihavanana amin'Andriamanitra daontsika hivavaka ho amin'ny firenena ray ny anaran'i Jesosy vavaka izay ho amin'ny firenenay vavaka izay ho amin'ny voaka malagasy avy any avaratra tsy mandrefana tsinanana afa voatany naiza misy anay tsirairay avy vonjeo ny firenenay soa zay fa nampahoriana alalana ny didinao ampanakekezanao anay bebe kokoa ny zavatra mitranga satria tsy tia zao tontolo zao ty Andriamanitra fenao le mahatoky miaraka aminay isan'andro mampijoro anay any amin'izay toerana rehetra andehananay ampireto ny afo teneno Jesosy androany ampireto ny afo mifananao ampireto ny afo mifananao eo anivon'ny fitandremany tsirairay avy eo anivon'ny asa fanimpony tsirairay avy ampireto vaovao ndray ny afonao ao amponay iretanay amin'ny sitraponao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta memboninaitra mandrakizay ny anaranao farany vavaka farany dia hialy eto amin'ity toerany ty ako ndao tsika hivavaka ho amin'ny fiombonana kristianina eto Fianaratsoa mba tena ho fiangonana iorina ao anaty fakasitran'Andriamanitra tanteraka iray foa famela heloka tena tsy ametraka an'izay mety ho fahombiazana hita maso ho sakana tsy ampifandray am-po ny samy zanak'Andriamanitra sy mpanompon'Andriamanitra fa tena vao mahita ny anankiray dia mahita ny raha lamalala amen ndao tsika hivavaka amin'izany mba ho tanteraka eo eto fianarana raha ny anaran'i Jesosy mivavaka izay aorian'ity dia tsy hitanay intsony sady tsorenay intsony ny ady eo amin'ny mpitandrina samy mpitandrina ny fiombonan'Andriamanitra no hiaraka ary fahadiovampo fakatiavana firaisan-tsaina tanjona iraisana ny filazantsara ho an'ny tsirairay avy Andriamanitra dia oka aomby sy ahery ny tsirairay avy ao anatin'ny fanimpony ahitana ny voninahitra ao ampireto ndray Andriamanitra ny afo eto Fianaratsoa ho an'ny asa fanimpona rehetra eto amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta halleluja amen mahazo miteny ve za hoe mandrehan'Andriamanitra miteny zavatra anankiray zao raha misy pasteur eto tsy mifakahazo ampo dia zao ny fotoana mifamela heloka ifandray tanantsika dia aza mamita tena fa raha ohatra ka renao hoe mbola tsy vitanao dia mivoalo fa reko Andriamanitra ny teny fa ao anatin'ilay fifandraisan-tanana zao dia te-handravy izy ny hevitry ny fiatsaram-belatsia sy ny tsy fifakazahoanam-po eo amin'ny samy mpitandrina mifanaiky tsika androany fifampivavaka hitanao hoe misy mivaralila loalika tao hitanao hoe misy ketraka zany ny tena anankiray satria ao anaty fiombonantsika hivaly mantsy alohan'ny fiverenan'ilay teniny hoe mba ho ray ihany izy rehetra ndao ary izay tena vonina fandray tanantsika dia aza mifandray tanana raha ohatra ka mbola hitanao mbola misy sakana fa ty tsy fifamelana vokatry ny hoe tsotsotra fa tena mitsotra aminareo fa mipiara-miasa amiko mahafantatra rehefa mitena hoe nandrehan'Andriamanitra zay dia nandrehan'Andriamanitra tsy afaka nona ny anaran'i Jesosy raha tsy nandrehan'i Jesosy loza no miteny amin'ny anaran'i Jesosy nefa tsy nampitenenina fa zao tanana mifandray zao dia tanana vonina ny fampitondra mambavaka hifandefitra hifanitsy ampitiavana antsoy ampitiavana za mahita hoe misy ray aman-dreny misy ato amin'ny fiombonana io misy amin'ny pasteur indrina io misy ny pasteur mampionina mahita pasteur misy afotsy voly eto reo moa zany naiko ny anarany afaka manantona azy nareo afaka miteny ray aman-dreny mbola manana ny notro zao amin'ny anina dia izy mampiantso samy mahiray atsika
mitsotra aminareo fa reo mpiara-miasa amiko rehetrarehetra reo misy ny voatonga omaly ary ny sasany fa mitovy ihany nyndraisako azy rehetra na ny tonga voalohany na ny farany dia raha misy zavatra tsy mety ataoko dia omeko alalana ry zareo raha hitanareo fa mitady ivoana ary zalaka mba mamangy anareo Andriamanitra na amin'ny zavatra farany kely azy fa adsoa tsy maha-olon-dehibe tsy maha-bishop tsy maha-apôtra tsy maha-evangelista tsy maha-pasteur fa itsio aho satria ho any an-danitra te hifankahita amin'i Jesosy aho dia tena mitendry zareo tena misy tonga ny an-trano paster le ohatran'izao ohatrany somary tsy mety fa mila fanamboarana kely misaotra tompoko ataontsika hivavaka tanjona iraisana lanitra sy ny fanompoana hiavantsika ray mianaran'i Jesosy so tamin'ny mifandray izao dia tanana ao anaty fiombonana miray fosy miray saina efa nangana tanteraka ny programa sy ny sitraponao aza vela izy tontolo Jesosy malala amin'ny fonay eo ka andravy izao fiombonana izao mandrakizay fa ny afo ny satana izay mitady andelingelina piditevitra hafa ao anatinay ka hevitra ampisaraka anay aminao raha vana izy pitenay izany tsy anaketsy anapahefana ambaranay izy tonononay amin'ny fanahy amin'ny hery amin'ny fahefana avy any an-danitra fa zay nampiraisin'Andriamanitra tsy tokony ho sarahan'olombelona satria ianao no nampiray foanay Jesosy raha ihany ny vavahanay mpamonjonay Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ary ny fanahy masina aoka meno anay ianao dia aoko feno so tanterako ny fiainanay ny sitraponao ho anao rery ny fankasitrahana mandrakizay amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta taio ny fiombonanay tompo amen. Zay ary zany ny amin'ny fotoanandroany araky nylazain'ny président raha misy pasteur ohatrany hoe tsy dia salama fa mila vavaka ary lohan'ny petafatsika miaraka ny eny amin'ny terrain dia afaka mijanona miara mivavaka tsika vetivety ho an'izay mbola mety hoe mila an'izay kely ny pasteur fa mirava aloha zany ny fotoanantsika amarana ny birao makasitraka ny birao aloha monsieur le président makasitraka tompoko makasitraka nareo tsiray avy ray aman-dreny ihany koa afaka neno an'le zandry kely mba nirana taty fianaran-tsoa fa dia ny tompo hita tompoko ampitiavana be hatrany dia anao fanatitra zany sika melohan'ny ravana tompoko dia sadiny fa manamafy ny filazana ny rapitso androany zany no farana ny séminaire zay niarahantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra teto hatramin'ny maly tamin'ny maraina ary ny androany tolakandro isaorantsika Andriamanitra ary isaorantsika manokana ny ray aman-dreny paster Rodolphe sy ny ekipany rehetrarehetra anaiky nampiasain'ny tompo fitaovana hitondra an'izay afatra izay rehefa aveo mbola hiakatra eo président noho ny fisaorana fa tonga dia andelo ny fanatitra efa reny ny dekona reny mandeha reny dekona aloha zareo androany eny tompoko dia ny filazana ho fanamafisana n'izay efa nampahafantarina antsika mikasika ny amin'ilay croisade zany raha pitso amin'ny efatra tolakandro nahoana moa no natao amin'ny efatra natao amin'ny efatra le satria mbola miasany ao amin'ny commune ao dia nangataka ry zareo zany mba ho amin'ny efatra tolakandro dia manentana sika mba samy hoavy manentana sika mba samy hoavy ary taonareo olona manodidina sika indrindra fa entany mihitsy ny kristianina mba samy ho tonga eny raha pitso amin'ny efatra filazana manaraka makasika an'izay dia amin'ny telo zany reo olona anao akaina olona anao protocole na anao sécurité avy any amin'ny fiangonantsika tsirairay avy dia alefatsika maka eny amin'ny tranopokon'olona eny amin'ny lapan'ny tanàna azafady alefatsika any zany reo olona andray andraikitra amin'ny fandraisan'olona fa efa misy taratasy vonany amin'izany dia ry zareo avy eny Antananarivo anome fampiofanana kely tsotsotra tahaka an'izay fanampin'izay efa fantatritsika sy efa haitsika any amin'ny isam-piangonana any mikasika eny amin'izay fandraisan'olona zay dia tena miangavy samba handefa olona tsika ho an'izay
fandraisan'olo zay satria tsika miandrandra vokatra be eto amin'ity tanàna Fianarantsoa ity maro no avy eny a manomboka rapitso tsy maintsy a raisitsika tsara reny olo reny tsy maintsy raisitsika tsara reny olo reny dia amafisina zany fa alefatsika ireo olona avy any amin'ny isam-piangonana misy atsika handray anjara anao akaina anao protocole na anao ny sécurité zany a dia mandray fiofanana mialory zareo a mialohan'ny hanombohan'ilay fotoana dia tahaka an'izay koa ny sabotsy a sy ny alahady dia ny sabotsy sy ny alahady zany samy manomboka amin'ny roa raha ohatra ka misy manana fanompona ny sabotsy maraina dia afaka manompo zany ianao any amin'ny fiangonanao ny maraina fa ny sabotsy hariva isika no miaraka eny amin'ny eny alohan'ny lapan'ny tanàna dia azadino ihany koa fa amin'ny sabotsy maraina misy an'ilay dia rody be fa afaka ho an'ny firenena moa zay tanterahana eto Fianarantsoa manomboka eny amin'le devant lapan'ny tanàna zay naovantsika ny fitoriana miala aveny dia mandeha mizotra maka amin'ny anjoma iny mandrapatonga aty Ampasambazaha dia miditra maka ao amin'ny stadina Ampasambazaha dia ao tsika ny miaraka mivavaka miara-miaino tenin'Andriamanitra indrindra miara-midera ny tompo zay mikasika ny amin'ilay dia rody be zany dia ny lahady a ny lahady maraina samy any amin'ny fiangonany any a fa ny lahady tolakandro zany a eny amin'ny lapan'ny tanàna daholo tsika menakava miaraka amin'ny fiangonana rehetra dia azadiny no mitaona an'ireo olona mbola nivelan'ny vala ho avy anatrika an'izany fotoana zany tahian'Andriamanitra tompoko afaka laminareo zany momba mifanatitra fa omenan'iray aman-dreny paster Razafy Mampionina ny famaranana ny fotoana. Manamafy tanteraka ny firahalahiana sy ny fiombonantsika ao amin'ny Kristy Jesosy ary zao asa fitoriana filazantsara izao dia tsy vitan'olona anankiray fa ny tompo dia mampiasa olona maro ary fifaliana lehibe ho anay ny fahatongavanareo miara-miasa aminay eto Fianarantsoa anatin'ny 3 andro. Halleluja. Ivavaka isika satria zava-dehibe loatra zany asa fitoriana filazantsara izany ary mino fa ny fiombonantsika mambavaka dia anisany anaovan'ny tompo fahagagana lehibe na ao anatin'ny asa fitoriana filazantsara ka amonjen'Andriamanitra fanan'olona maro ary hitahian'Andriamanitra azy ireo ihany koa. Andaontsika isangana amin'izao fotoana izao hanonona tonombavaka ho azy ireo eo anatrehan'ny tompo manandanja lehibe tokoa zao vavaka ataontsika izao raha afaka moa ny ekipa rehetra dia afaka tonga eto aloha eto zany. Tsy hoe mitary-bavaka fotsiny aho fa isika rehetra hiaraka hivavaka ao anatin'ity fotoana ity dia tiako tsika hanandra-peo hivavaka arak'izay ao am-pontsika tsiraray avy hiaraka hivavaka ary isika. Ry Andriamanitra raiko tsara indrindra ny an-danitro amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo ankehitriny izao no isaorana ianao ny amin'ny reto iraka ireto zay tonga eto amin'ity tanàna mba azahoanao miasa bebe koa eo amin'ny fiainanay ary isehoanao amin'ny asa fanomponay rehetra ary ankehitriny Tompo amin'ny mahampanomponao no azahoako mivavaka amin'izao fotoana izao amin'ny reto ekipa miaraka amin'ny paster Rodolphe ireto avy any Antananarivo ary mino fa tsy tonga ho azy eto amin'ity tanàna ny Fianarantsoa eto izy reto fa iraka ao manokana ary zahay Tompo dia mandray ny hafatra rehetra zay napetraka ao tao anatin'ny fony izy reto no zaraina taminay teto omaly androany ary indrindra ihany koa fa ny fiarahana amin'ity asa fitoriana ny filazantsara ity. Fantatro Tompo fa anjaranay tokoa ny mitory fa anjaranao ny mamonjy fanahy ny very ary mangataka aho raiko malalako mba ny teny rehetrarehetra izay ahafahanao mamonjy ny very rehetrarehetra dia ho apetraka ao eo ambavan'izy ireo ary ny programa rehetrarehetra Tompo dia akinay mambavaka eo am-pelatananao hiasa ianao ka tsy misy mahatohatra an'izany anao zava-mahagaga tokoa ianao ka ampiverina ny maro indray
ho tonga ao ambalanao ary mino a Jesosy eo fa ny mpanomponao tsiraray avy dia ho tahina omenao ny tanjaka sy ny hery ary indrindra fa ny fiainam-panahy izay tena ilainao tokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovako izany vavaka izany misaotra Tompo amen. Tetanana antsika ho an'ny Tompo tahiny Jesosy indrindra tompoko. Afaka mipetraka zany tsika tompoko. Izany hoe noho ny fitohizan'ilay 10 androm-bavaka izay efa entsika ny tanterahana tany amin'ny radio vavaka ho an'ny firenena no tsy maintsy ravatsika amin'ny 5 izao fa ny amin'ny tombontsoa zany dia mitohy izay androany ny andro 7 dia tsy maintsy mandeha ihany zany ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra izay eto. Noho izany mirava zany tsika rehefa mamarina fotoana président rehefa avy eo fa mialohan'izay misy enregistrement audio ato MP3 dia izay maniry te hahazo an'ilay izany ho an'ilay fampianarana hatramimaly sy ny androany dia afaka manatona andro zareo tompona andraikitra izay mpikirakiran'izay ato. Tahin'Andriamanitra tompoko. Misy faly ve eto? Mino fa nandraitsika ry havana malala. Alay fisalatsaina fotsiny hoe ianao le fiara anankiray efa tena efa rotodrotika dia tsy maintsy nampidirina garazy. Fa rehefa mivoaka avy eo izy mitsika le fiara. Tia indray fa azo ampiasaina indray. Dia ohatr'izay mihitsy tsika. Rehefa avy ny retapena, misy nampiasana salimo, misy nampiasana misy nampiasana an'ilay marito bota alobe ireny. Ohatran'ilay mpanompon'Andriamanitra ngezangeza iny mihitsy no mikapoka. Fa isaorana ny Tompo hoe nanaiky ianao. Ary le fanekenao hianatra ny tena zava-dehibe tamin'Andriamanitra. Dia mahatoky izay fa izay niraisinao teto dia mba hisy ainanao ary ampianarinao mba hitondrano ny fiangonana ihany koa. Dia misaotra ny tompontsika. Tena mbola hakasitraka lehibe an'izy ireo satria fahafoizana lehibe. Fantatritsika ohatrany moa izao saran-dalana. Olona 30 izao mivantana ato dia koa tianao vetivety saran-dalana izany olona izany. Fahafoizana ho an'iza? Ho an'i Jesosy amin'ny tanàna amin'ny fianaratsoa. Amin'ny alalanao sy amiko dia ampiasain'Andriamanitra amin'ny vokatra izay niraisina mba hisy fiantraikany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ny fanjakan'Andriamanitra no eo alohantsika. Tsy vitan'izany fa rehefa nandeha ny fotoana maly ozy papa hoe andao omena sakafo ara-nofo reto olon-dreto. Izy ny antoka ny sakafontsika teto androany. Tsy tiany izany, tsy tiany ho tenenina izany kanefa tsy maintsy ambara amin'ny fahamarinana satria tsy mibirao tsy ny fiombonana fa ny mpanompony. Raha misy azonao atao eto ambavaka izy. Satria mihina fa izay mivalim-pity tena lehibe indrindra. Mila vavaka ny asa, tondray ambavaka izy. Saotra ny tompontsika fa tena mifanojo ao anatin'ny kroazady ny diabe ho an'i Kristy. Moa ve tsy fifoazam-panahy lehibe izany ry havana? Dia ianao ve nieritreritra hoe tsy programan'Andriamanitra izany fa olombelona ny nanandrify an'izany? Tsia, tena planin'Andriamanitra izany. Dia taona antsika ary anehoantsika fa tsy mitovy ny tamin'ny herintaona ny diabe fa miova amin'ny alalanao. Ny tamin'ny herintaona mantsy dia izao zapastera ihany nakao amin'ny stady fa niondro tsy netiko tany. Fa amin'ity ianao sy niondronao any Jesosy moa ilay ondro fa tsy atsika. Ianao sy niondron' Jesosy no ao ve tompoko? Saotra tompoko. Hitsangantsika marana ny fotoana ary. Azafady sao dia adiny fa efa marana ny fotoana ray aman-dreny.
efa manao sinialina mihitsy izy hoe olona telopolo zao ny vatanato zay voatsaroako hoe ay moa ny fiambona mpitoro filazantsara ny membre de bureau efa ny fanaiky fa hisaotra ny fiangonana finoana sy fanasitranana noho ny fandraisany an'ity séminaire ty sy ny fandraisany an'ireo vahiny ato anatin'ny tokatrano. Tahian'Andriamanitra président. Tahian'Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka tena atao fifaliana ny fona androany hoe ho fiangonana malaza tsy misy petipetina andrainao. Azo meteza andrainao no fanekena hoe manomboka androany Jesosy azonao ampiasaina amin'ny sitraponao ah. Ny zava-dehibe ilaiko indrindra Jesosy dia zao ny fananao masina hitaridalanao amin'ny fahamarinana rehetra. Raha eo misaotranao zay ny amin'ny fitondranao sy fitantananao ny amin'ny fiainanay tsiraray avy satria fantatray Andriamanitra fa planina avy aminay tena mampiakohaka aminay eo anatreanao. Isaoranay Andriamanitra ny amin'ny mpanomponao Papa Rodolphe manokana Andriamanitra zay nampiasainao niaraka tamin'ireo ekipa maro eo nanana fomitepito Andriamanitra ho amin'ity tanàna ny Fianaratsoa ty. Ny sainy isan'andro ny amin'ny asa fitoriana atao eto Fianaratsoa. Tompo ho anao ny asan'izany ary mangataka aminao zay Jesosy ianao hanefa ziliny fony izy ireo Andriamanitra indrindra manoloana ny asa lehibe zay hatrehan'izy ireo. Tahion'ny fiainan'izy ireo Andriamanitra maro amin'izy ireo nandao ny tokantrano noho ny aminao Jesosy Kristy. Ianao hitahany zany tokantrano tsiraray avy zany Andriamanitra. Tompo fantatrao ny amin'izay mbola tohizany zao satria dia mbola hoeny amin'ny tombontsoa zay rehefa avy eo Andriamanitra hiatrika indray ny fanomanana ny amin'ny diabe amin'ny sabotsy zao Jesosy apetraka aminao reny apetraka aminao ny croisade rampitso tolakandro ny sabotsy ny alahady ireny rehetra ireny Andriamanitra tsy misy avy aminay fa avy aminao ny zavatra rehetra. Ianao no mahatanteraka ny zavatra rehetra ary naninona zana tsy pikavafolona tadiavan'ny Satana ampiasainy tsy ambinina tsy anakely tsy anapahefana amin'izany fotoana rehetra zany. Ankehitriny zay Jesosy dia mifamatotra amin'ny tsodraninao. Raha isany tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka amenao fiadanana. Amen. Tahiny Jesosy tsika rehetra tompoko. Raha ohatra mbola adino any aminao ny volian'ilay olona nindramina dia mba averina tompoko azafady indrindra. Dia ho antsika rehetra afaka makany amin'ny tombontsoa daholo tsika. Tsy misy fanavakavana fa tsika rehetra afaka makany amin'ny tombontsoa daholo zao raha ary amin'ny espace tombontsoa.